Isaorantsika hatrany ilaina ary noho ny nanomezany antsika andro vaovao indray amin'izao alarobia na 20 oktobra 2024 izao. Ny miara-manonja MBS Radio Madany no miaraka aminao ary dia ao anatin'izany no nanterana ny arabo mba mimpirarintso ho antsika mianakavy. Araba tsy misy anavahana fa dia araba vao be ka na ianao eto an-tanindrazana na ianao any ampitany Ramasina dia ananterana an'izay arabo mba mimpirarintso izay. Ny fandehan'ny fandarantsika amin'ny teny indray mitoraka tia dia misy ny vahiny. Eo efa eto akaiko eto ny mpandinika raharaham-pirenena, ny mpandraharaha, tsy iza moa izany fa Andriamatoa Motarson Alleluia izay efa mpisehatra eto izy isaky ny alarobia hiresaka fiainam-pirenena ao anatin'izany rehetrarehetra mazava loatra. Vitsy izay dia hiditra avy hatrany ny namana Roberto izay zanaky Menabe, zanaky Morondava, avy any alavitra any izy no tonga aty ary matoa zany misesisesy tatoato ny hoe avy any amin'ny faritra miakatra eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada dia misy dikan'izay, misy raisany izay. Inona ny raisany? Marary ny malagasy, miantso vonjeo ny malagasy fa ity raharaha ity mantsy tsy hoe raharahan-Antananarivo rery ity fa ny fahavoazana tompoko dia efa fahavoazana fao be, fahavoazana manara-penitra, fahavoazana mahasahana ny malagasy iray manontolo. Satria ianao vao miteny hoe fahantrana dia saika voakasika izay daholo ny endrik'ilay fahantrana no samy manany azy. Raha miresaka hoe mahaolona izany, raha miresaka hoe asa-piariana izany, tsy afa-mikofoka intsony, tsy hita intsony izay atao, manao an'ity, to maneno sahona, to mandeha ato, to misy olana daholo izay atao rehetra. Etsy an-dany moa izany ny kolikoly dia efa zany anisan'ny manahirana daholo mahatonga an'ilay vahoaka malagasy tsy afaka mitraka mihitsika. Ho hitantsika eo ny ambarany namana avy any amin'ny faritry Menabe, inona ny zava-misy any. Manahoana ny resaka hoe lisy-pifidianana any amin'izany faritry Menabe zany. Aleo zareo no hiteny eto, aleo izy no hiteny eto hoe zao no zavatra misy. Ahoana ty resaka hoe fitsarana amin'ny tety vohatra ity ho any amin'ny faritry Menabe any. Ahoana ny resaka hoe karapanondro hoe sinsisy. Ho hitantsika eo ny ilazany azy. Dia ankoatran'izay ihany koa moa mbola isy ny solombavambahoaka ho avy eo fa ny fandarantsika dia mifarana any amin'ny mitatao vonana latsaka 10 minitra any hoany. Eny ary tompo lasy tompo avy hiditra avy hatransika amin'ny votoatan'ny resaka ary. Andriamatoa Motarson Alleluia, faly miarabanao miarabanao rina, miarabanao rina, dombako manana ny fiarabanana taon'ny rina rehetra teo na ho amin'ny mpisehatra atao anatin'ny fandarana na ny any velany fa singaniko manokana nangataka anaovana kokoa ny olona any Tosy, ny olona any Mantasoa, ny olona any Toulouse, ny olona any Montpellier, manao kokoa anareo, mametraka anareo amin'ny tompo zay. Eny ary ka ny fandehan'ity raharaham-pirenena eto Madagasikara ity Andriamatoa Motarson Alleluia tsy tatsony izay lazana azy fa ny fanontaniana apetraky ny olona dia ny hoe mandeha makaizy ity firenena ity. Andriamatoa Motarson Alleluia, ahoana ny fahitanao azy? Mandeha makaizy ity firenena ity amin'izao tsika alarobia 20 oktobra 2024 efa hifarana ny taona, kely sisa ny fotoam-piasan'ny filoham-pirenena fa ho aizytsika ity mandeha makaizy tsy izy ity dia ny marina aloha raha ny zavatra misy raha araka ny tokony fomba hijerena azy dia hoe manana ny programa ny gouvernemanta dia mizotra makany amin'iny tsika. Tsy zay nefa nitranga tato anatin'ny efa taona fa mbola mifaran'ity herinandro ity vao hoe hanao fampisehoana an'le plan d'émergence Madagasikara ny fitondrana. Zay aloha dia mandeha makaiza zany tsika. Lizy aloha zany efa tsy araky ny fomba fanaotsony ny zavatra miseho satria tsy nisy programa gouvernement io nandritry ny efa taona. Matoa zao ka zao atao anatin'ny 4 volana izy zany satria raha ny marina nge efa herintaona latsaka septambra nge zany no mijanony io filoham-pirenena io raha araka ny tokony ho izy satria efa anomboka ny propagande sy ny sisa sy ny sisa dia zay efa tsy hitantsony fa zao maninona tsika ny tonga amin'izao fahantrana lalina zao amin'izao tena fahasahiranana lalina vola tsy misy
mangataka sy mitalao etseroa mba azahoam-bola azona mampandeha an'le firenena zay nge le zavatra mitrange mandeha makany akady zany ve zany zany tsika raha ny tena hitsina ny resaka efa nalefa tany akady mihitsy tsika nanomboka tamin'ny 2009 efa nalefa tany akady tsika ary de tsy nisy nanao afa-tsy ny nandroba n'ity firenena ity teo mihitsy mantsy ny fotom-pisainana ny tranga le olona zany tany amin'ny 2009 de zao hoe zay manana politika mazava zay ho atao eto amin'ity firenena ity de mifijeriny hoe nampanan-karena ny président Ravalomanana nandroba an'le firenena ohatrohatr' zay ny fomba fijerin'ireo olon'ireo fa tsy jereny le hoe niezaky ny olona hoe nanao an'ity koa Macron sy ny etsetra de mba nivoatra araky n'izy ary tena ny fandrombana ny produit tiko tam'ireny rehefa tonga tam'izay le filoha de nirotsaka izy hoe ho filoha-pirenena fa nenreto zay fa zao olona mba mahavelo tena angamby izy mahazo zay ny firesaka azy fa zao nandroba firenena nataony reto raharaha tsisy afa-tsy zay dinina nataony vidy roplanina ho ny président Ravalomanana roplanina nge aloha an'ny firenena malagasy eo mampifandiso na midindry zareo de nakay zara le volan'le roplanina ohatr'zay engele ka ohatr'zay le fandrobana de natao an'izao de reny SMMC Thomasina akoatran'izay hita akoatran'izay hita siena tsika tsy hitanisan'izany fa zao ny tena marina ianao mantsy ny teny hoe makaizy tsika am'izao tena makany akady retsika fa fandrobana firenena ny natao hatram'izay ka hatram'izao masonandro rao anao plan d'émergence izy zavatra mitranga nge eto amin'ny firenena de zao hoe le olona tena atao hoe niara-ny asa tamin'ny président Ravalomanana miala tsiny afa ohatrany lasa miverina am'izay satria rehefa manao programme ianao manao tetikasy ianao de hoe lafi niara olona inona ny olona hoentinao misahana an'io tetikasy io ny olana de zao le olona nahay ny asa misy ny olona mpiasa fa misy ny tena mahay miasa le olona atao hoe mahay miasa niaraka tamin'ny filoha Ravalomanana mila miasa aingana sy tena hoe mitondra hoe efficace zany zay niara-ny asa tamin'ny filoha Ravalomanana tonga de misy vokatra de zay mihitsy de zao ny zavatra nitranga reny olona reny zao efa retirety daholo zany angeny mahatonga n'ity firenena ty mandefa hoany reto vehivavy reto tena mananga tsampona am'le izy fa le olona manam-pahaizana tena hoe mba nekena tao anatin'le sehatra maro samihafa na ny forêt na ny pes na ny etsetretsetra na toekarena moa zany tsisy azo ampitaina am'reto olona tsy fantatro hoe nahoana fa tena tsy mandeha am'izay lohan'ny ntsony le firenena le ministra na ministra teo aloha na ministra zao le ny teny hoe tena anao fanjakana tsara tatantsika anao mangarahary tsika iady amikolokolo tsika raha malala ary ianareo mahafantatra fa tsy nanao an'izany izy nandritry ny efa taona makay zary tsika zany de zao misy ny volatsita na ny volamena na ny vola ana fotsiny zao de tsy hity reny zay le izy fa tena fandrobana firenena no natao ka makaiza moa zany tsika rina farany ho tapitra ihany ny arem-pirenena apetraka amin'Andriamanitra aloha mba tsy ho tapitra ireo zay le zavatra azo tenenina hoe raha maimaika fotsiny am'izay zavatra zay zay fa iresaka iverina kely iresaka am'le PM tsika hoe makaiza moa zany ka io PM ho atao sisa de ahoana zany mitazana ny olona ka zao nge inona PM efa tamin'ny efa taona tamin'ny 2018 nge izy io alohan'ny fifidianana nefa hoe ivoaka amin'ny plan d'émergence tam'izany io nefa eno tam'izany zao tapitra am'le mandaly le président de tonga izy tsy haina no fananinona ka le olona mahay an'le asa sy le manana an'le hevitra tsara hoe zao ny fomba metrahana azy efa niala daholy satria misy ny tsy mahazaka ny hoe kitoto atao io ohatrany reny rahalahany Razafy eo le nanao ministra tamy 2009 ny teny hoe tsy mety zao fa ohatr' zao tonga de niala izy niala mazava fa olona kitoto be le fitondrana tam'izany
de zao anao plan d'émergence ianao zao a ny olona hoentinao manao an'io plan d'émergence io raha ireto eo amin'ny fitondrana ankehitriny reto no entinao manao an'io tsy mandeha io tsy izy io raha ny vola hoentina manao an'io plan d'émergence io fantatrareo tsara fa tsy misy firenena na institution financière mahatoky anareo eto ambonin'ny tany a zay nefa fototra tsy maintsy aingana raha vao hoe financement mahatoky le olona fa zao a tsara ny tetikasanao a enao a mahay mitatana enao a azo antoka le asa ho ataonao a sady mame modely ko de zay izy vao mirotsaka hoe endao ara ho ampinonareo ampiny kely ianao ditaneo tenao zay ka zao nefa njahatra mitranga tsy misy olona mahatoky an'ity fitondrany ity eto fa vao tonga ny olona miresaka mba eno ihany ange tonga ny olona hoe investisseur miresaka na ny cadre légal raha tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy zavatra aseho anareo tsy mifanaraka amin'ny etaetan'le mpandrara de tonga izy de mijanona dozy hoe na ny frenay ara lany fotsiny naka ty ay zavatra firenena kitotobe ty firenena ty de zay de tsy manao izy de inona plan d'émergence ho ataonao eo vola tsy misy ny olona hoety manao an'le izy a tsy ao tsy manana an'izany nareo e mety hoe be diplôme reto fa zao rehefa aveo izy miteny hoe ny sakosy misy roulette a tsy mahazo zany ohatrohatry zany le be diplôme teneninareo de resaka na ny eo amin'ny tontolo iainana may daholo mifaritra rehetra arovana zay vao hoe kely kosa aloha mifaritra may tam'ity tsy azo oloatra zany ve no andeha everina fa hitondra programa na soavana amin'ny vahoaka tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ange zany ny zavatra i misy mantsy deo mandika ny théorie eran-tany zany rina satria ny théorie eran-tany raha mifahafantarana ny olona hoe rehefa milamina ny azy ny momba ny fiainany hoe besoin physiologique dia sy ny sécurité any a de hoe mba miintégrena groupe sy ny sisy izy zany moa ny olona mahafantatra an'izany de mba hoe misy fivelarana mihitsy eo amin'ny fiainany a eo amin'ny tontolo iainany a rehefa orina zay izy zany le hoe mba manao soa amin'ny mpiarabelona aminy ireto nge mbola tsy nanao soa hoan'ny mpiarabelona aminy hatramy 2009 hoe tsy nanao an'izany reto a fa tsy nanao afa-tsy miposiny de le mipoerapoera hoe raha mahazo 1 milliard izy a 100 millions zarainy de iny izy makalaza be fa 900 millions atao hoe anao téléphérique hony izy navita kianja manara-penitra hony izy navita an'izao izy reny zatra lokolokony reny le navita hony izy zay ka le kianja manara-penitra nge mba napiditra 100 millions FMG ve io kianja manara-penitra natao io hatramnavitana azy 20 millions ariary ny resahako a napiditra an'izay ve nefa 280 milliards ariary vola lany ary firy mivahiny mba nijeriny collige hoe napiditra otriny reny collige hatraohatra zany satria reny no ny vita hony mariny zany marina reny mahatonga ny rina miteny zany angety zao hoe nisy fandanim-bola io e nisy nitera-boka tso ve zay fandanim-bola zay dio ange vola fahafikatrany reny ny rina tena lazainao hoe vola fahafikatrany firy ny vazaha tonga teo izy ianao roplanina izy moa iteny hoe ka covid de roplanina tsy misy santsy tsy mahatoky ny olona ho aty raha misy manentaka izy eo analakely de mitazapotsiny de lasa ohatry zany ka anao inona ty ny olona tsy zay ny olona sakodony tonga ty fa raha tena le hoe touriste de classe mialatsiny ka ny tiako resahana am'ty le hoe fandarana pemity na enao mantsy hoe zoma sabotsy lahady ho avy zao ary de nahazo telefona moa ahoana anatrika an'le pem ve anao toza hoe za tsy satria ianao hatrany be resaka ao miara-manao ahoana ianao hoe za am'le za mpandrara
ay mba hoe mampandrara de mpandrara de tsetra fa de zaho azy rehefa fantatra fa fandanin'andro ange zay nge le izy ho ary riny maninona anao ty amin'ny octobre 2022 vao manao mbola plan mbola plan zany mbola tetika zany fa tsy tena hoe mbola zavatra tetika be deaibe teteanahoana zany ka zao vola tsy anananao olona tsy anananao ny fitaovana sy ny vola monko zany azo hoe azo atao hoe mifanakaiky ihany rehefa manam-bola ianao de afaka mamantsy fitaovana fa zao reo rehetrareo ny fomba hoentina manao ny tetika asa anankiray tsy ao le manoratra an'le izy irindra ary tsy vitanao nandritry ny efa taona zao ianao anao hoe amty kosa aloha miala tsiny miala fondro fantatra ihany ange mba fomba fitantanana teto nanomboka tamy 2009 hoe fa tsy nandeha araka zay hoa manahirana zany rina manahirana mihitsy zany satria zao tsy nisy raha mba manana ohatra ray rina hoe zao kosa aloha mba natondro zareo tsaratsara de isorana ka nkolise zao no hitako aloha re atapiny ariny aloha tonga de hita fa tsy hita zay mbola volana ampidiry fa miresaka an'izay mantsy ny fitondrana zany zao hoe io PEM octobre 2022 anao an'izany plan zany efa taona zay ny lasa ny olona me mahantra ihany de tsy fantatry ny loatsony zany hoe ahonty raha ty ny fotoam-piasanao fa ho tapitra zay anao vao manao plan zany efa any alohany andraisanao an'le asy ianao no mandrafitra an'le izy ohatran're resaka plan raha anao trano ianao de ny plan aloha meloha fa tsy hoe efa ataonao aloha izy zay vao hoe anao plan indray de zay no mahatonga ny olona zany anamarika hoe asa ahoana ny fijeriny Andriamatoa Motarson zay hoe président Marc Ravalomanana tamin'ny nitondran'ny firenena nanao an'ilay Madagasikara perinasa mapy tonga de mandeha tsara mandeha ny famatsim-bola resy lahatra ny olona ity zany kay ohatrany atao contre-attaque fa tsy mety vela mihitsy raha atao mobile ko aty amin'ny octobre zay vao atao le tsy mitovy ange le olona lory riny reto ange sady mihira hoe balina kabosy no mandiha ny tena ainy de sady mandeha eo amin'ny tany mena izy zany fa balina kabosy ohatrohatr' zay le ataony de ile anankiray ve zavatra miorina mirindra sy ny tena tsy mitovy zany tsisy fampitana azo atao ary za moa tany ambanja tany de niteny tamin'ny olona hoe nareo ve ampitovy sambo am'zatra ve nareo ampitany président Ravalomanana sy Andry Rajoelina sala amin'ny hoe sambo sy zatra tsy lakana sy zatra akory ny teneniko tsisy hafan'zay ty zavatra mitrangy ty makaizany firenena malagasy tena makany akady inona raha njahatra tokony ho ataotsika raha izay ny zavatra mitranga aza mieritreritra hoe io resaka PEM ho atao amin'ny rafaka pitso sy ny sabotsy fahalalako an'le hoe niemitra tapoka nasono le lahady satria ny antso ny FFKM de iantso FFKM ve anao de lahady no ataonao programa tsy mandeha am'zany zany raha tsy hitany ratsy herinandro alohan'le fotoana ka nzinona ny zahatra tokony ho atao zany re olona mbola iresaka an'izany morina sy le namana rehefa aveo tena mila manosika mafy tsika fantatro fa ilaina mihitsy le concertation nationale ilaina za zao teny aminay teny de tonga le olona hoe ay zany karapanondronao anina de anao recensement ny liste électorale sy ny etsetra de efa nisy tonga tany aminareo zany tonga tany aminay de naseoko ny karapanondro aiko tsenjero any karapanondroko fa raiso de le karapanondronao mihitsy fa ataonao inona ho any karapanondroko le numéro de série an'le carte mihitsy ozy no ilaina ampitombona azy mba tsy isiny doublon logiciel reo mihitsy ho any ho hafahafa fa automatika mihitsy logiciel rehetra tonga de mielimina doublon raha vao misy doublon de le olona marina aloha zany ozy izy fa matoa io de efa hitanareo fa tsy logiciel nampiasay de zay le izy ka tsy misy mahatoky ary tsy tokony ny seniange efa nampangalatra tamy 2019 de tsy mba hoe marina fa mety hoe mbamiko izy hoe tena nisy an'izao fa de mbola io ihany ve ny rafitra ho atokisana
fa maninona raha averina amin'ny ministerany intérieur de asiana ministra de hoe iarahan'ny olona manaika ohatra zany a fa tsy hoe zay ny marina ohatra zany averina amin'ny intérieur fa ity senity ny fianakaviako dolo no ataoko ao de zany mieritreritra olany tsy indépendant le izy ny ACC olona de tenenin'ny union européenne hoe olona tsy de maromarina ny eo amin'ny ACC nanao conférence de presse ny président zay ve de zao zay vao manomboka miasa de ozy ny olona hoe kenao ara gouverneur ny kenao nefa cour constitutionnel ianao nangina tsahatra niketrika le zavatra ohatra zay inona tonga am'izay tsika rina any am'le hoe zany rehetrarehetra zany androm-panjakana ny haute cour constitutionnel zany ve no hitarika amin'ny hoe fahatongavana amin'ny état de droit any amin'ny fototra mihitsy tsy indray mandeha tsy nindroa tsy nindimy tsy mipolo no hitsakitsahana ny lalam-panorenana tato anatin'izao fitondrano zao de zao zany ve no tokony ho inona de tokony ho atokisana ve io ACC io zao mbola misy commune tsisy be ny tanàna de tsisy miteny tsy nefa efa octobre 2022 efa mbola be ny tanàna lany datony io de zany ny zavatra mitranga any am'le be ny tanàna anankiray any am'le commune anankiray Moramanga moa zany tenenina tonga de tenenina ny manoratra zaza teraka angeny Moramanga rina ka 20 000 francs no alain'ny mpiasa gratuit angeny manoratra zaza teraka era Madagasikara lalany zany de ao nefa ka zao fa mpameo anina aloha de vitaina io fitaina ny kopia lasa zany le izy de rehefa aveo ianao manao hoe anao fitsarana amin'ny tetivohatra tsika anaovana jugement supplétif ahoana ary zany hitanareo zay le ataoko hoe fandrobana mandroba mihitsy le mpitondra le zavatra manoratra zaza teraka ny olona ao anatin'ny lalàna hoe gratuit io rehefa aveo akany vola de rehefa aveo ndray anaovany hoe jugement supplétif de ahoana ny budget an'izay efa prévu tamin'ny budget 2022 ve zany de zany rehetrarehetra zany mitambatra zay le hoe ahoana le fanjakana tan-dalàna fa ny tena losa raha ianao zao rina manana ady amina hoe olona anankiray hitondra ny fitarainanao anao amin'ny tribunal tsy misy mandray ay ho avy am'le greffe tsika ka tsisy ka zay hoa le tan-dalàna nge rafitra ray manontolo miara-mihetsika manao araka ny tokony ho izy bianco manara-maso hoe ay zany kolokolo esiny etsetra fa na le bianco range hafahafa zao izy hoe nianina nge efa niinvite efa niconvoquenay fa tsy namany le olona raha tsy diso ohatrohatro zany no enkoe tsy tonga le olona ay de mipirina bianco fa tsaiko nasiany olona valeur ave izy sa tsy fantatro fa de anazy manana an'izay fa zay fahitanao any ora raha ny greffe io zao ahoana ohatra orina raha ny eniko vao nandeha ny grève ny greffier nanao fanambarana ny SMM hoe tsy mandeha ary tsy manaiky an'io fitsarana amin'ny tetivohatra io ny SMM no ny antony samy hafa PDB ny tany sainy moa zany fombafomba PDB rehefa mampiatra lalàna dinona nataony reto mpitondra eo mihitsy le olana eo mihitsy satria nampiantso any reto mpitsara izy de nyresahany reto mpitsara de nampitombony ny zavatra fanao tsy haiko hoe andamin'ny sy ny sisa de afaka ny resaka fa ireto greffier nge ohatrany tsy de nyrarahina loatra tena le maha olona mihitsy no ataony reto mpitondra reto tsinitsinina zany nge rinona ny tena na tsy alahelo ara ave moa greffier ahoana ny tsy apalahelo azy am'zany zany mitabataba ny greffier misy antony ao de ino ny tokony jerena zao greffier nge ny tena mpikirakirana io mipikirakirana io zavatra rehetra ao anaty fitsarana io de fatazao izy hita izy zao misy lalàna mbola tsy mipetraka tsara ty misy an'zao ty misy an'zao ty misy an'zao de tsy mety anao mariny zany tsy anao izy satria na ny zavatra ho ataony ary tsy reto moa miteny hoe manara-penitra fa ny manara-penitra reto nge kitoton-javatra de inona ny zavatra teneny teny greffier hoe tsy mandeha araka ny tokony izy io tsy manaiky an'io zay fa igreve zay raha terenareo anaon'io zay de ino tsy jerendry le greffier tsy nyresahany le greffier ary reto olona reto rehefa misy migrevy tsy
tsy mba miezaka izy hoe mieno aloha de avy eo miezaka mamany olana mampafantatra hoe ka zao vola veny tsy misy tokony teny ianao hoe fantatra mifangatanareo a fa noho ny vola makatsy makaroa de hita eo reny everana farafaratsy nohatra zany fa ity ange tena le mahaolona n'le greffier mihitsy tena ohatrany tsy olona sanatry fieverana any satria tsy mba nandray an'ireo izy zao izy vao mipelipelika hoe andray an'reto greffier reto satria bloqué raha migreve ray andro roa andro fotsiny areo greffe reo de efa midekala tsy haiko hoe tapa-bolana na ray volana ny zavatra rehetra ny tokony tranga tamin'iny ray andro roa andro iny zao zany reo greve nandritry ny ray volana midekala makaiza amataonany ray zany a ny zavatra tokony hitranga raha misy hoe zavatra constat tokony natao na fitsarana tokony nandeha na de tsy misy de état de droit i Ramatoa Dirikaby le nyteny hoe eto misy état de droit fa ireo mpanohatra ireo no miteniteny foana am'le olona moa zany a zany no atao hoe état de droit tsy firenena nge no entinao de zao zay mahasony vahoaka no ataonao aiza mahasony vahoaka enao tsy enao no mahafantatra an'izany fa avelao aloha le vahoaka no hiteny de ozy ianao hoe zao nitetika everinay fa hitondrana an'le firenena de zay de ampifandrindranao ireo zavatra ireo fa ity fatany fotsiny ka zao le plan d'émergence io aloha tsy de mahatoky an'io de ho hitatsika eo ange amin'ny heriny ange de hitatsika hoe zao zany lizy de mety resa be hoe anao an'izao ndray tsika anao an'izao fa tsy makaizy fotoana mandeha ihany eny ary mamarantsika Andriamatoa Motarson aleloha ihany satria fa andray ny mpisehatra manaraka amtinanao azy ary sy afatra farany ay ny afatra ataoko de zao mila mailotsika misoratra anarana foana am'le resaka lisy mpifidianana manara-maso foana teneny ny président fokotany fa raha sanatria ange misy ratsy manjara eo le président fokotany iny no hosahirana voalohany eo teneno raha vo ianao no manao kitoto amin'ny lisitry ny vahoaka ianao no hosahirana voalohany eo ka mila manara-maso an'iny tsika rehetra miomana tsara ary manaraka ny vaovao alefa sy aparitaka amin'ny fandarana miara-manonja rehetra fa tsy misy an'olo bato mafana anareo akory na moa le manolo bato mafana vato rehefa mahamay be fa tsy hitanao mipoziny hoe mahamay be tsy mangotraka io de amenao olona de may le olona de lasa ohatr'izay le hoe manolo bato mafana ka de zao mametraka anareo eo anatrehan'ny tompo ho amintsika menakavy ange Andriamanitra de anosika ty zavatra ty concertation nationale ty ny olona rehetra dia mba ho tonga am'izay itsika rehetrarehetra dia manao velomanareo mirary soa manao veloma tompoko saorantsika Andriamatoa Motarson aleloia nitondra n'izay fanazava-kevitra izay ilaina tokoa ny fahafantarana zavatra ohatran'izany sy ny hoe fomba fijery ny raha-pirenena manoloana ny resaka etsero hoe anao PEM plan sinsisy anao an'izao anao ohatran'izao kanefa ny tena zava-misy iainan'ny malagasy dia tsy mandeha amin'izay aloniny akoatran'ny zay rehetrarehetra zay misy miteny mantsy any ambadika any hoe matony hoe ny firenena mbola ohatran'izao dia matony hoe misy ny ambasadoro vaovao any amin'ny firenekafa tonga eto Madagasikara de midika zany fa tena tsara ny fifandraisana amin'ny any ivelany fa nareo fotsiny menimeniny eo nareo any amin'ny RMDM ny HVM ny tiako Madagasikara no mitsikery eo nefa jereo ny fiarah-miasa amin'ny any ivelany afa hoe tena io fa mandeha sy ny sisa misy fanampiana sy ohatran'izao oka aloha azava tsara fa raha manampy ny Madagasikara ny any ivelany na fiarah-miasa bilateral io zany hoe firenena samy firenena na fiarah-miasa Madagasikara amin'ny fikambanany resa-pirenena io de tsy noho ny mpitondra velively fa noho ny alahelo ny vahoaka malagasy fitserana ny vahoaka malagasy reny taolana ny fonoditra any amin'ny faritra atsimo reny eny hitan'izao tontolo zao de reny manaitra ny olona fa tsy hoe anao PEM ny fitorana de hoe tena resy lahatra izay ianao hoe aty amin'ny oktobra 2022
voandroson zany fa inona fotsiny natao hatramin'ny 2019 ka hatramin'ny hoe aty amin'ny fefaran'ny taona 2022 aty amin'ny fefaran'ny taona 2024 vao misy plan mbola teti-panorona zany mbola tetika mbola zavatra hoe mbola ketrehana fa tsy mbola fanatanterahana asa nefa amin'ny fitaom-piasanao efa ho tapitra de anjara antsika zany mandinika tsara an'ilay izy ka raha hoe manampy ny any ivelany sinsisy hoe misy ambasador tonga zao hoe dia ny vahoaka malagasy ny ao an-tsainy ny any ivelany ny vahoaka malagasy zay efa tena difitry ny fahantrana matoa ny UNICEF fa zao hoe mietsika rehefa fanao ny hatramin'izay moa zany amin'ny resaka hoe fisindrano sinsisa manampy sinsisa ny amerikana mandray ny andraiky ny zay andrify azy sinsisa ny japonais BDB ny frantsay ny union européenne ny allemana BDB ny Korea Atsimo samy mandray zay tandrify azy amin'ny fanampiana Madagasikara de noho ilay vahoaka malagasy zay lazaina fa hoe miaina any ambanin'ny fahantrana zay aloha ny zava-misy eto zay ny zava-misy eto ka dia ndao ary tsika ikisaka ho any Menabe ho any Morondava miraba namana Roberto Miadamana miraba tsika rehetrarehetra ny vahoaka malagasy rehetrarehetra zay manaraka ny fandaharana miara-manonja miaraba ihany koa ny namantsika rehetrarehetra manaraka ny miara-manonja any ampitan-dranomasina any no sady miaraba manokana ho an'ny vahoaka ny district ny Morondava faritra Menabe indridrandrindra amin'ny commune Bemanonga zay misy anay zay mpanaraka miaro miondana mihitsy ny radio MBS indridrandrindra fandaharana miara-manonja eny ary ka isorana be dia be anao satria raha hoe namana any amin'ny faritra zay miakatra eto amin'ny miara-manonja efa nisinisy any ary matony any amin'ny faritra miakatra eto de ny zavatra hitovizana de hoe marary ho an'ny Morondava ho an'ny Menabe manokana manahoana ny fandehan'ny fiatrehanareo ny fiainana aloha amle olona mihitsy amle maha olona mihitsy aloha sakafo hoanina ny sécurité sinsisa amle maha olona aloha ahoana ny fipetrany amin'izao fotoana zao ny zava-misy ho antsika rehetrarehetra mpanaraka ny fandaharana miara-manonja dia mahantra ny vahoaka malagasy fa indrindra ny ana faritra Menabe dia mahatsiaro an'ilay kabariny mambahoaka zay hoe mbola misy mpitondra ve eto ary ao agnatin'ny velirano zareo moko ny tsy haiko moa na ahoana ny fahitany zany hoe velirano zany ny mitangena manao tange mifanaiky velirano voalohany anie de hoe fandre-pahalemana tsy minainaina any amin'ny faritra Menabe iny tsy minainaina any amin'ny faritra Morondava iny amin'ny resaka tsy fandre-pahalemana tonga de asio ohatra mihitsy ohatra fotsiny mba hoenindry zareo ny zava-misy anie ny halatrobo moa efa tsy tenenina tsony satria araky nambarany namana moto teo hoe ity fanjakana ty de nampianatr'olo handroba nanomboka tamin'ny 2024 ary mpitondra-pandroba ary mbola mandroba kehitriny ka ao amin'ny faritra Menabe resika fotsiny ny halatrombo isan'andro vaky firy ny maty firy ny very fananana ny resaka tapadoha zavatra tsy nisy tao anatin'ny enimpolo taona anie zany raha nampisy an'ny Republika Madagasikara ary nampisy an'ny fanjakana malagasy fa misy zany hoe tapadoha fangalarana maso zany any amin'ny faritra Menabe raisitsika atombotsika amin'ny district ny Belotsirbina tagna amin'ny commune Kalalbe igny vetivety oviny zany tagna amin'ny teo eo to amin'ny 8 octobre tamin'ty octobre ty 5 octobre ao ny alatany voaingany zany olona telo ary telo eo amin'ny fitopolo taona avokoa izy reo no tapadoha tena niala mihitsy tena masoko mahita voalohany aloha raga anankiray zay eo amin'ny telo amin'ny fitopolo taona tapahana ny lohany de tsy hita ny lohany hatram'izao ny anankiray tao Bemangilo 2 io commune rurale-ny Kalalbe Bemangily district ny Belo ny tapahana ny lohany de nalainy ny masony nalainy ny lelany ny tao Angabo misy Ramatao be ray efa eo amin'ny 20 taona mahery ny tapahana ny lohany de tsy hita hatram'izao de hafa ny tany andrano foty Belotsirby hafa ny tao Sernam Belotsirby eny fa nisy tagna tsy mafana Belotsirby ny tao Morondava tao amin'ny commune Bemanonga tao amin'ny Fokotany ny Androva be olo avy ny varotrombola andeha nody de ny tapahana ny lohany de nalaina ny masony firy zany zay ny tapadoha manodidina any amin'ny 1 zao ny fahafantarako azy hatreto 1 zao ny fatako akoatry ny tegny tamahabo tamin'ny taona tamin'ny taondasa de ny zavatra mampiteny ny moana ary mampiteny ny vahoaka ny Menabe am'izao fotoana zao indrindra amin'ny Morondava tsy mbona aheno aho na ny filohan'ny Republika na ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta na ny olo mbofidy
avy am'ty fitondrany ity na nameloka na hoe tsy mety zao iza ny taona ambadiky nyzao raha zao minao fa tsy olo avy aty toko amin'ny fanoerana io ary tsy olo mpivarotranana ny mahita lalana amin'io eny aza fa hatra amin'olo ao ampasana ndreka misy mangady ny masony voalevina androany de rapitso fa misy mangalaky ny masony iny de miaina tebiteby zany ny vahoaka nefa i Andriamatoa filohan'ny repiblika ny teny fa hoe ny fandriam-pahalemana velorano voalohany nefa tsy fandriam-pahalemana ny ainan'olo de mba metraky fanontaniana aminy averiko aminy teniny hoe misy mpitondra veto mahafapo ve ny fandriam-pahalemana resaka raha tsy milamina ny olo de mosary tsisy afaky mandeha miasany e fandray reo ny fandray reo satria ahoana moa ny andehananao enan-tsaha andehananao hitady sakafo hoaninao hitady tapadoha nefa ny fanjakana tsy miteny mihitsy ny fanjakana am'izao fotoana zao de zay mahatsiaro le olo hoe hafa ihany tamin'ny fitondrana Andriamatoa Marc Ravalomanina satria tsy nisy an'izany tapadoha zany fa tamin'ity fitondrana teny igny zavatra tsy hitanao teto ambony tany hitanao eto e tsy hitako le hoe le PM teo plan d'émergence tapadoha raha io era de tompona ndraiky tsy ny fanjakana minoa ianao fa raha ohatra ka olo avy aty tamin'ny fanoerana ny tao ambadiky ny fanapahan-doha io na ifangalara maso io indrindra fanondranana volamena sy ny harem-pirenena isan-karazany efa feno tsy afahy zay fa imo araky ny tenin'ny Ramatoa Madame Rakrisy Christine Razanamaso présidentny ateny mera-pirenena hoe zay tsy nanota taminareo ako torabato azy hafahafa ihany zany ny mpanao lalàna no hoe tsy azo ampiarina ny lalàna amin'ny manao satria raha député taty amin'ny tim no voatonontonona amin'ny zavatra maloto de tsy fantako tsony ny resaky fahoriam-bahoaka moa sosialy ny hohanina androany tadiavina androany amin'ny faritry mena be igny mosary mahantra zara raha ihinana aza fa satria tsy isy foto-drafitrasa satria ty fanjakana mioeraoera fa raha ohatra tena hijery ny fotom-piainana vahoaka marina ny sosialy vahoaka marina ohatra nataon'ny président Marc Ravalomanina tamin'ny fotoan'androny de ny fanaovana tohadrano mba hahafahan'ny olo mamboly fa ny am'izao aleky tsisy an'izany e fa de samby manao zay saipataka ina moa ny renirano any zao tena hoe renirano any zao de dabara io zao resabe resabe tsy mety vita mihitsy hatram'izao ny ministry ny fambolena za nisy fotoana mihitsy ny famahaly zahay tao amin'ny dabara tao satria hoe mbola hodinina mbola tadiavina ka nareo efa niteny fa volana ny vola ny olo efa maty efa olo fa maty de hoe docteur après la mort zany izao fa ho tapitry ny mandanareo fito volana igny tsisy anana ty fanjakana teny fanjakana io e de io zany eo dabara zany zao am'izao dabara tsisy azo resahana mihitsy fa ny programme président Ravalomanina igny angamba no ivavahana mafy mba hoe rafa tonga eo Ravalomanina hoe haka rano baka Tsiriby hampandeha hanampy an'ty rano ty satria le social-mbahoaka mihitsy ny tsy asian'ny fanjakana lanjany e ohatra ny anaovany ny greffe am'izao fotoana zao io tsy asian'ny lanjany mihitsy zany hoe ahoana zany lanjany zany fiainam-bahoaka zany satria raha mosary eny olo de mivezivezy ny fanahy de miditra amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny fanjakana mihitsy ny mampianatra olo hoe mandehana mangalatra zay karakaraina izy de lasa izy manao rehefa mosary izy de mangalatra de omenao tsiny ve izy ianao koa za mba mangalatra zaho tsy miteny hoe mangalatra raha vahoaka malagasy fa mangalatry ny fanjakana hitanao mandeha mangalatry volamena mangalatry bois de rose vola mpanjakana siny sisa sans suite le teo zao le hoe 51 milliard ariary no voatikodina araka ny tatitry ny IGE ona zao mba fandraisanareo an'izany any amena be any zavatra 51 milliard ariary no voatikodina hoy ny inspection générale de l'État aza ry henoko tsara mihitsy ka fantatra am'izany volam-bahoaka ane zany amin'ny comptany ivelany mba jereo mpitondra atsika ne ny fireneny mahantra mioeraoera isaky ny alahady any ampitan-dranomasina de ao anareo vahoaka mitsindrona fako 51 milliard d'ariary volane zany hitanao ve zao ny dabapako ny baka ordure eto Antananarivo tsy maintsy misy olombelona misikotra zavatra eo isaky ny dabapako eto Antananarivo mampalahelo za raha mitenen'ny commune urbaine Antananarivo anao satria atsika ty any Madagasikara ty capitale ty de inga iben'ny tanàna vazaha be nandalo teo Tanalakely Omaly tena manampina orona mihitsy amin'ny loto regny de fanambarana fahasorena sy fandraisana ndraiky ny commune aby salasalan'izay verina ny mena be tsika insécurité tsy misy de matahotra ny olona de mazava loatra tsy misy fampandrosoana dabaratsy voakarakara de mahantra ny olona mahantra ahoana ny resaka le hoe inony ty le hoe karapanondro hoe copie fitsarana amin'ny tety vohatra hoe enao examera ihany ko be ny tanàna ianao taloha raha miresaka momba an'izany inona ny tokony ho fantatra
mandeha amin'ny falehany ve le izy ho anareo any mena be amin'ity raharaha ty raha fahitako anazy manokana aloha de tsy ankoatra le grefiny grefiny grefé tsy mandeha amin'ny loana io satria matoany eny syndikany mpitsara sy ny plaque-drara ny tsipaky misy zavatra tsy milaminao vo niainga mihitsy io vo niainga de fa kitoatoa io amiko satria efa sirika efa fantatry ny mpanaraky ny toedraram-pirenena sy ny olon-drehetra ny halabato natao tamin'ny 24 amin'ny doublon de inona indray mitetikady hataony am'ty zaho zao ne mahita fa izany atao hoe jugement supplétif zany zaho isan'ny maire numéro 1 sako miteny zany taiza moa anao tao be manonga numéro 1 tamin'ny fahavitana copie ny ara-ny asa tamin'ny fitsarana ary de sorako ny fitsarana tao Morondava zay ny fandimby tsy atory voanjodina amin'ny fatako tsara zany satria na ny fanaovana jugement supplétif de naissance zany de tsy maintsy miainga avy amin'ny filohan'ny fitsarana sy ny greffier en chef de izy midina any amin'ny commune mbola misy taratasy fianoinany zany mbola ao ny recherche fructueuse ny demande ny examen somatique misy ve zany ary mifanohitra amin'ny zavatra tenen'ny fanjakana hoe manome karapanondro fahobano maimaim-poana sy sora-piakona maimaim-poana tsy sora-piakonana zany any sako miteny zany am'izao zaho ny eo tapitanany be manonga mijery de jereko aby reo olo reo izy aby moreto anao ino reo anao karatry de misy zaza tsy manakopy mba miteny hoe anao karatry aloha zao no mahamaiky aza mandainga nareo ro fanjakana ministère intérieur ianareo ministre ny fitsarana ny fitondrana fahobe mihitsy hoe tsisy fanaovana copie zany any fa karatra ary io karatra io koa de zao misy miblanche olona ao inona le miblanche manadi olo misy ane olo nandositra avy zava-misy daholo zany tenenao zany zava-misy zany anako profo misy ane olo efa mandositra avy any amin'ny faritra anankiray de aty izy magnova agnara sady sariny ihany manovana anara izy ahoana tsara hoe avany zaho zany raisiko zaho avany amin'ny faritra any izy zaho zany manana fahadisoana teto amin'ny eto Anosipatra ohatra zany eto Antananarivo manana fahadisoana de mandositra aho agny Morondava de agny no manova agnarana de sady maka sary manao karatra le sariko ihany fa ny agnarako miova sy ny ray aman-dreniko aby misy an'izany ao satria le olo zany ro tokony nanao karatra tsy tokony tonga de mirodorodo ohatran'izao fa tokony hoe ny président Fokotany mialigné hoe reto ny olo reto ny momba azy reto ny karatra fa tsy hoe zay teanao zay tonga any de hoe ary ao ihany koa de nahita aho ary fatako ary niteny tamiko le olo zaho izy miteny enaka izy le olo ao satria mihôdihôdy egny ny olo ny fitondrana hoe sady manao karatra aty aho izy ety be manonga tognoniko mihitsy ety amin'ny commune be manonga no manao karatra egny Morondava zany hoe zany sary ray ihany fa anarana samy hafa ohatra zao ety be manonga Roberto Medamana de arika ao maître Kotonirina ohatra azafady am'zay Kotonirina de le de igny zany misoratra amin'ny district de anankiray rindra igny agny Morondava avy mifidy aty izy mifidy ary izay zany de fa halabato zay de izay zany nisy tomako atsika avy aty ivelany zany ino moa le ivelany ambadiky ny fitondrana aty fanoherana aza kivy fa mijoro ary mailo ary tena mailo hoy président Marc Ravalomanina zay hijery ny olo isy mpifidianana io ary isika zany tokony hisy mihitsy ny commissaire de vote am'izao fifidianana zao satria tsy kely lalana reto olo reto ane taloha fomba fanaony tagny amin'ny faritry misy anay tagny karapanondro folo oray mitondra anazy de misy baiko misy zany de misy baiko amin'le candidat ny fitondrana hoe nareo président de vote eo ndao fa andefasana an'izao nareo menareo etsy nareo de avelao le olo raiky hitondra kara de tsy manaiky ny candidat ny délégué de vote tam'zany de misy indray efa manana bulletin vierge izy aty tam'le teo zany tam'le fifidianana teo zany zay zany système fangalaranao de aty misy bulletin vierge de andeha fidy de averenao ty le fa voita cocheny zany hoe zany halatry manomboka agny amin'ny CNU sy ireo mpitsinjara le bulletin fifidianana nataony tam'irey am'izao zany izy mampitombo ndray olo ray lasa mana karapanondro roa de fanaovana an'izay jugement supplétif zay zany iverenako aza mba mandainga nareo fanjakana ndaotsika ho an'ny Morondava raha misy hoe iza tamreto zaza atao amin'ny commune be manonga na district Morondava reto ataotsika hoe raha ronjato ny zaza ao amin'ny commune anankiray satria ny olo tanàna fakalala daholo iza no menareo copie fa karapanondro ifandrotehanao ary mbola misy koza mbola misy tolobola nefa ireny zavatra ohatran'ireny de zavatra tokony andalo ao ambany maso ny antemera-pirenena amin'ny famoaham-bola mazava ve ny famoaham-bola na ny fampiasam-bola budget mikasika an'izay fanaovana karapanondro fahobe moa fa tsisy fanomezana copie lainga zany tena saiko ny teny zany tsisy fanaovana copie zany any izy moa namoaka an'le didy eo
ny mpitsara be tonga eo fa aizany greffe iratra an'le raharaha amin'iny boky zany aby eny de zavatra hoe tanao satria ty raharaha greffe ty mantsy sy hoe greffe Antananarivo rery ty amin'ny era Madagasikara eo Madagasikara era Madagasikara eo ka amiko zany misitona ny saitsika tsirairay izay mahatsiaro fa tena fadiran'ovana ary ampahatrainy zao fanjakana tsika zao nefa tsy mandoaliko tsony fa ny kibo mikisaka amin'ny tany izoko be sareraka zay tena mahantra tena fadiran'ovana de hoe jereo ny lisy mpifidianana tongava misoratra ao ary tena sarotiny ohatrany tokony sarotiny ohatrany fiaka mihitsy ny fahitatsika ny anaratsika ao anaty lisy mpifidianana ono teny an'izany zahatra rehetrarehetra zany ianao resaka karapanondro resaka mandeha amin'ny tsy falehany ty raha ty zany ho any Morondava sy any amin'ny faritry Menabe manoloana an'izay inona ny tonga de fandraisana andraikitra nataonao manoloana n'izany hoe zahatra mitrango zany arak'le teny président Marc Ravalomanana hoe mila mailo de inona ny tonga de hoe fandraisana andraikitra nanoloana izy tena hoe tonga de samy joro hoe itya tsy mety de ahoana za moa zany de olo hitanao fa franc-parler tonga de direct zay raha fa miteny za zany na amin'ny MBS eo Morondava na amin'ny radio namana eny fa na amin'ny fivoriana ny fanomanana ny faharoapolo taona tiako Madagasikara zay atao any Morondava tsy ho ela izay irariana isady ny namana rehetra avy aty Antananarivo hidinany sy avy any faritra hafa de miteny aho ary mampahafantatra ny namana rehetrarehetra hoe ny verbako amizao zany de mailo amin'ny lisy mpifidianana satria raha ao amin'ny commune misy anahy zany na amin'ny tanà misy anaka fatako ny olo mipetraka ao fatako ny olombelo ao fatako hoe izany hoe zany zay napetrako tamin'ny fivoriana farany teo tamin'ny fanomanana ny faharoapolo taona ny tiako Madagasikara hoe isika rehetrarehetra reo fatatsika ny olo ato amin'ny commune amin'ny bureau fantatram-bato amitsika fatatsika ny olo amin'ny fokotanitsika zany hoe zany tokony anangana commissaire de vote tsika akoatrin'le délégué de vote zay tsy azo ifanaraha-maso manomboka amin'ny fifidianana ao anatin'ny fifidianana aorian'ny fifidianana zao ne le olana ary zao de engany mba ho ravaina ty CNU sy ny ACC ty fa raha araky ny teny ina mahatonga anao iteny an'izay zao tsy mahatoky an'io aho ny vadiko ny zanako ny vinantiko sady trésorier secrétaire de sady responsable de direction de isy zavatra hivoaka ve ao raha hitory an'izany ve anao hitory an'ny vadiko amin'ny zanako anao nefa izy ny chef de direction de ino raha tsy satoko isa fitondrana fianakaviana izy ty raha raha-pianakaviana izy aby moa reo olo amin'ny CNU reo izy aby reo de inonina amin'ny fitondrana tsisy zavatra iarahana mihitsy hoe ahoana moa ity amiko de leo ravaina io satria raha tsy ravaina mbola halatra purano ahoana moa ny hitondrasana fitarainana amin'ny CNU olo ny mpitondram-panjakana moa andehanao amin'ny ACC azo raisana fa tsy mitombona tsy ambonimbony azo raisana tsy mitombona no hatao ao iza za tsy manaraky ny lalam-panorenana araky ny tenin'ny moto ateo efa nikian'ny vondrony européen fa nikian'ny vondrony européen de mitery ny président CC na gagaganaka ihany teny hoe zay tsy azo tsikilovina matoanao mataty tsikilovina de misy zavatra konokonononao ao zay fa raha matonga anao de hoe ndao midirana reo araho maso ny zavatra ataonay fa madio nataonay fa raha mbola io tompo ny karakaran'ny fifidianana eto de minoanakanao fa misy ny olana ara-pifidianana ary hiditra amin'ny crise vaovao sika io concertation nationale atao hoany misy moa miteny nareo mpiporan'ny fanjakana amizao tany mitady seza inona moa ny seza motadiavin'olo amin'ny seza fa ho tapaky ty raha tombony efatra ane sezanareo zao de tombony telo efa tsy eo rainy milangilana isisa enteheranareo ao ary seza fieno raha seza fieno halatra sady zareo miady an-trano izy ny samy miady an-trano de regny manao cinéma ary théâtre ve fa lasa ohatran'ny théâtre ve ty fiainam-pireneny ty io zay izy samby dinosaure be ao amin'ny avolo ao miady milaza ny sasany ndraindray rehefa elanay de miala rehefa ohatran'izao de nefa atao eo ihany ohatran'ny kilalaonjaza tsisy olo azonareo adala itsony eto fa indrindra regny lohandoana toko politika zay niteny teo regny tsisy vaoaka malagasy ary rebiny regny tsony eo ary tsy misy koa olo matoky an'ireny ka amiko zany tsy misy afa-tsy ny fandraisana andraikitra tsy misy afa-tsy ny isika rehetrarehetra zay tsy manaiky an'izao fitondrana zao de hoe andao jereo lisy mpifidianana misy roata agnaty lisy mpifidianana etany ny olo tonga hifidy misy moko miteny aza mifidy io ne tsy maintsy izy ihany ny olo any eo non fandemetsaina zany tena misy miteny zany fandemetsaina io fa raha ohatra ka 500 isika ao mifokotany ohatra io 500 de tonga avy mifidy aby ary tsisy manao vatomaty zany hoe zay atao ane de tsy maintsy ireo avao no lany non fidio ny candidat tianao fa tsy mifidy anazy fotsiny amin'ny lisy mpifidianana madio tsara sy mirafitra tsara fa
io zany tokony hojerena aby hoe ty lisy mpifidianana ty moa sao de mba le lisy mpifidianana tamin'ny 2018 sao de lisy mpifidianana namboamboarina tagna amin'ny fifidiana resaky fifidianana ihany tsika tamin'ny fifidianana io lalam-panorenana natao io namboariny ho antombotsony manokana io satria andriamatoa ratsiraonina sy filoham-pirenena am'izao fotoana zao ketrika an'io lalam-panorenana io izao ny zavatra hitako tagna Befasy commune Befasy kary ny epoko tany nandehanana ifidy hoe tonga eo le olo de avy ianareo ifidy satria malay olo ny fidy tonga afa mifidy aty nareo za tsy tamin'ny mantsa le hoe eny satsy satria référendum le ao le atao voeny eo gnanay ie mo agnaranao sady tsy agnaty lista le olo ao le sora atao de jere le olo abosan zany de atao hoe eny de kosena de anaovan'ny petatondro zany efa zavatra fa nampianariny ty fanjakana ty fa afokana sy fahalotoana zany ty fireneny ty rehefa niala tao anatin'ny tandalana sy ara-dalàna tamin'ny fitondran'ny président Marc Lavaramanina atsika de niezana nampidirina ao anatin'ny lavaky ny fahoriana sy habadona le mpitondra koa moa elako tsiny zao tsy miteny hoe bady honandro ty fa mpanjakana oeraoera fotsiny regna zagnany zavatra tsy vita ny zavatra vita tamin'ny andron'ny republika voalohany sy faharoa ovana loko aby atao tsy na ovana loko hatramin'ny potony jirama io na hatramin'ny lokony akanjon'ny mpiano miaramila sy ny zandary io ny olo efa tsy agny io de efa tsy agny na isambiza za io ino ataony io valalakarony somary virina kely mitoy ihany ny resantsika Roberto Miadamana zanaky Menabe zanaky Morondava efa be ny tanàna teo aloha tany amin'ny toerana misy azy io resaka concertation nationale ihany fitoanando na hoe dinika nationale zay fomba ilazana azy eo manahoana ny tena hoe farisen-davitra ny any Menabe amin'io resak'io fahitanao azy Menabe zany moa zany amin'izao de mahafantatra hoe tsy misy vahaolana na lalana ivoatsika am'izao krizy misy mako miteny reo mpitondra reo hoe tsisy krizy eto tsisy krizy n'institution filoham-pirenena mihitsy ny teneniny tsisy krizy ny krizy ara-sosialy moa de igny fa mila stabilité fa ny krizy tsy misy tsy krizy zany io resaky sosialy io aminy tsy krizy insécurité io aminy tsy krizy fitatanana io aminy de tsy krizy skandaly isan'andro vaky ataon'izy reo tsy krizy zany io zavatra mahamenatra ane raha zao tontolo zao eto ambony tany isakin'izay misokatra ny masonao vao maraina mijery vaovao mihainy vaovao de fa skandaly ary skandaly ataony mpitondra mampalahelo zany krizy zany amiko ka le hoe concertation nationale ilaina io ary ampahafantarinay avy aty amivelany fitondrana fa tsy manonteny hoe omeo seza zahay tsy zay ny tena ambadiky ohatrany anay Morondava zany de tsy mila seza amin'io zahay mitady fifidianana madio lisy mpifidianana madio tsy adalany ny vondrona Europeanina tsy adalany ny fikambanana maro samihafa ny FFKM tsy adalany nireo sehatra maro samihafa miteny hoe arosoy ny concertation nationale ny dinika hoe ino hanatsarana ny atsika ne ny hanatsarana ny fifidianana sy lisy mpifidianana ne mba ho atokisany rehetra ho atokisany zay ny mpanaramaso atokisany vondrona rehetrarehetra zay miara-miasa amitsika fa tsy zay ny anazy fa io amin'ny farany tsaro zao teniko zao androany izy ihany ny lefitra amin'ny farany ary izy ihany raha fotsy bekendany manga tsy matiny natao fa matiny natao tana satria io fandanany fiziriziriany amin'ny heviny io mety hanimba azy amin'ny ora farany ary ohatrany raisindreo kilalaon-tsaza le fitondrana ny firenena de ohatran'regny raha nahazo amin'ny Ukraine sy Russie regny tagnana amin'ny Nations Unies nifidy tsy nifidy ahoana moa zao zanako ve sahala hoe zanany zany ny ministère des affaires étrangères ndiananao ary de zao natao de tsy votinao andreo metao filohan'ny république iny tsy nataotaony ministre ny raharaha-mbahiny ihany fa ianao naniraka azy amin'igny rehefa hitanao zany fa maminy aty sy finy aria de ingay sarabe zany no ny babiny zavatra tsy mety rehetrarehetra nataonareo igny moa safidinao na izao tontolo zao fa tsy matoky atsika noho ny ataonareo mpitondra fanjakana am'izao fotoana efa tsy tenena ntsony moa ny gaboraraka ny tsy maty manota zany hoe zany raha mpangalabary mpangalatra akoho mihatra ny lalàna fa raha ny mpangalatra omby sy ny mpangalatra volamena mpangalatra bois de rose eny amin'ny ateny meram-pirenena de jerepotsiny ohatran'ny tany lavona sao de mba ho tsaraina am'izany ianareo izany zany ny zava-misy fahafantarako ny raha misy eto Madagasikara eto ka mila fiverenana ifotony mila concertation mila dinika nationaly hoe ahoana ny arovatsika ny firenentsika ty ahoana ny ivoatsika am'izao crise politique izy manko hoe tsisy crise institution ahoana moa ilazanao fa tsisy crise institution tsy crise institution ve scandale be ataonareo amin'ny teny meram-pirenena io tsy crise ve io scandale misy eo amin'ny ministère isan-karazany io manala ministre zany de efa crise zany ary ministre izy ray ve nanota tao anatiny io nareo zany mitrobato président zany mitrobato ny ministre Richard satria ny sasan'ireo zany tsy nanota
ka eon'izay indrindra tsy nanota zany reo fomba ministra sasany. fijeriny aty ivelany zay hoe ny sasany zany tsy nanota fa irasara be zany nanota fa nahoana ny ministra Ngarambahiny. Sarandriamandrato no nesorina sa nahoana ny sasany tsy esorina ka tsy mpanota hono. zay tonga de fanontaniana lojika Ary zaho zao miteny hoe raha ianao na ny député ato amin'ny fanoherana aty amin'ny timma no voatonontonona amin'ny resaka halatrombo sy resaka raha maloto da tsy afa zay. Igny raha mamaiky ny fanjakana teny de any amin'ny Facebook izy mijery iza indray ny manotra antsika ato, iza indray ny miteny antsika ato, de ireny ny raha antsika mahita nahazo André Berija, Roly Marcia fa nehoan-kevitra madio malalaka, regny ry malama. De haingana kokoa ny fanjakana zany mampiditra an'iregny amponja. Fa ny sasany reto zany tsy nanota de aza torana vato. De amalatsiny any raha batao filohan'ny ateny miram-pirenena. Olon-dehibe ary ray aman-drenina mpanahy. Mba dinidinio ihany regny vocabulaire napetraka regny fa mety manahirana eo amin'ny fiarahamonina. Hainao olo mpitsara raha teo Madagasikara ty hoe hoentina aiza marina. Madagasikara de hoentina any amin'ny lavaka mangitsokitroka raha mbola izao ny mitohy. Ary raha zao ny mitohy de tsy fantatriko hoe hoaiza antsika Madagasikara. Mahantra ny gasy. Indrindra ny any amin'ny faritry Morondava. Tsisy foto-drafitra asa mampiseho fa mpandrosoana any amin'ny faritry Menabe igny. Vita nanomboka tamin'ny 2009 tsisy tsony na Morondava na Menabe ny Menabe zany. Tsy misy zavatra hoe mba hitanao hoe itsy manao na mpizahatany Ny mpizahatany. zay resaka be hoe tena tsona mpizahatany akaty nareo manjany hoe malaza amin'ny baobaba manahoana ny hoe mpizahatany zany zao ny mpizahatany zay ao nevely rano voalohany indrindra izy fandriam-pahalemana tsy misy matahotra ilay touriste amin'ny resaka insécurité satria tsy maintsy mitondra mpitandro filaminana lasa tsy miaro tsy manao ny asany efa nisy touriste voentaka nga ny guide touriste aloha fa nisy voatifitry efa nisy fa nisy voatifitra voatifitry mihitsy tagna Bekopaka tagny Bekopaka de eritrereto fa i Bekopaka zany anisany capitalin'ny resaka tourisme agnafaritry Menabe sy Melaky fa tsy hitako zany zay fandraisana ndraiky lasa tanao le gendarme mampalahelo sy le police lasa mi-escorte automobile sy tourisme gn'asany satria ino antony ilay organisation ny fanjakana mihitsy mitsiao nefa izy niteny hoe io fandriam-pahalemana io dia ataotsika premier plan io amin'ny velirano nefa ny fandriam-pahalemana aiza zao ny hélicoptère kiady amin'ny dahalo aiza zao ny fitaovana isan-karazany premier drone plan hoe de isy olona tapadoa isan'andro vaky zao hatramin'ny mpitandro filaminana agn'aminay agny anie mitovy agnara aminaka nandeha nagnaradia de maty voatifitry ny dahalo ndray zany lasa mife na dia iezaka toy ninona moa ny gendarme sy ny polisy sy ny miaramila agnafaritry Menabe na ny fitaovam-pelantanana anie raha olona mapalahelo hoe zakantsiraniainy ty zakantsiraniany olombelo reo de ary misy amin'izy ireo mihitsy aza miteny hoe afa ihany rangazo tamin'ny président Ravalomanana zay ny vahoaka moa mahatsiaro an'izany tamin'ny andro président Ravalomanana zany de matory ambody hazo miaraka amin'ny famboleny vokatra ino fa am'izao nao agnaty tena miainga avy any anatiny mihitsy ve le hoe tena hafa mihitsy le tena président na le olo nanoana zao fanjakana zao anie tena miteny hoe tena nanegnina tongotra aman-tanana rangany fidy an'ity mpitondra ty fa ry zareo fotsiny tsy afaka miteny amin'ny radio tsy afaka miteny efa misy samy teny efa misy ary efa misy mihitsy nagnanto anay hoe zahay ao tsy mba ohatra nikopaka tonga namana ka mavomavo tongava ty aminay ary mahazo to mifidy ary entano ny olo aminao zay namanao teo aty ny lalana zao aty ny vahaolana de io fa raha mbola izao malahelo ao milaza aminao mahantra ny vahoaka malagasy mila fiovana ataovy ny concertation nationale ataovy ny dinika nationale ivoatsika amin'ny lalam-baovao mba hahafahantsika mametraka n'ilay lisy mpifidianana ara-dalàna sy fifidianana ekeny rehetra ary ny olo ikarakara-pifidianana mba hita hoe izy avy no ao fa tsy hoe diny fianaka vady aman-janakinao sy ny rahalahnao sy ny anabavinao non tsy zay tsy anao ty Madagasikara ty fa antsika tsy anao rery ty zay indrindra mantsy eny ary mamaraparantsika Roberto Miadamana tsivina ihany moa zany fa izy de zanaky Menabe zanaky Morondava tonga ty Antananarivo niainga avy any Morondava tonga ty Antananarivo ary dia nafohy fotoana mihitsy hoe mba iresaka eto amin'ny miara-manonja mba hoeniny malagasy ray manontolo mba hoeniny izao tontolo zao ny zava-misy any amin'ny faritry Menabe ny fijaliany ny ponina ny fijaliana amin'ny sehatra isan-karazany mihitsy na fiariny io na ininy io dia hoentiny eto mba hoeniny rehetrarehetra ka amara-paranantsika azy Roberto raha zany rehetrarehetra zany ara no jerena raha zany rehetrarehetra zany no jerena tsika tsy maintsy mibanjana no avy fandresahanao tao hoe tsy azo hidivirana ny anaovana ny concertation na hoe dinika nationaly sy ny fampiresahana arak'izay ilazana azy any manoloana n'izay rehetrarehetra zay ary manahoana le tena hoe fahamatorany vahoakany Menabe le fahamatorana misy mantsy mieritreritra hoe rehefa badony reo rehefa ampahatrainy reo
rehefa tsy mahay nininina reo dia atao am'izay a fanaovana azy inoninona atao eo a ho avy ny fifidianana sinsisa raha-pirenena dia atao ny fanaovana azy rehefa tsy mahay nininina rehefa tsy mahazo vaovao rehefa tsy zaotsaotsao a mataitra ny any Menabe ve zany fomba raha ny manahoana le fahamatorana fahamatorana de matotra na dia tsy mitovy amin'ny eto Antananarivo aza Na dia tsy mitovy. ny fandraisana ny vaovao sy ny tosa-baovao ny anay fotsiny edy de zao matotra ny vahoaka ny Menabe. inona miprofo Ny profo de zao na inona zany fanelezana tsaho na inona ny vaovao zay hoe anabadona misy ane vaovao anabadona an'le olo amin'ny fahitalavitra zay mandeha amin'ny faritra agny tsy amin'ny radio mandeha amin'ny faritra agny zay moa ny atahorana tsy andefasana ny MBS sy ny AZ sy ny Real TV amin'ny télé eny de matahotra ny fam nefa ambokesa tandremo tsara fa mihoatra ny tsy fitiavan'ny vahoaka ty andrenivohitra lavitra ny tsy fitiavan'ny vahoaka any amin'ny faritra indrindra amin'ny faritra Menabe izao fitondrana zao inona ny antony mahantra izy miaina ao anatin'ny tsy fandrem-pahalemana tapa-doha halatromby izy de iny zany ny référence hoentiny satria iny tonga de iainana isan'andro iny iainana isan'andro na inona na ino zany ho fandrebirebena na hizara t-shirt ahatra amin'ny akoho mety mahazo t-shirt na ny dokotra za mety menao t-shirt tsy fidy an'io tsony io profon'izany ane be de be ny raha matahora tamin'ny fifidianana 2018 reny misy ministra mihitsy mitena hoe biby any aho haniko anao de haniny tokoa zao ny arem-pirenena ary poto mihitsy morodava tratran'izany olo zany de mbola mandresy ihany président Marc Ravalomanina tahana ny faritry ny Menabe iny ary jereo amin'ny statistique fa Menabe zany agnisan'ny premier président Marc Ravalomanina matotra ny vahoaka ary tsy fa tsy andrina ina izy ty fa tsy andrina itsony hoe ovina ny atao ny fifidianana le olo any everiny amin'ny farany tao ty sitrana haizana tsisy propagandy tonga de atao hoe iranona sy ranona ny candidat de lefaso ny fifidianana mora pitro de ho hitantsika eo ary atao mangarahara ho hita eo fotsiny ny fandehany na ireo olo mbô fidy ao anatin'izao atoko mpitondrana zao sady leoan'ny filohan'ny république izy no leoan'ny membre ny gouvernemanta no leoan'ny reny olo élu amin'ny collectivité territoriale reny atrana be ny tanàna leo mampalelo ane Morondava zany Morondava commune urbaine tsy manana maire hatramin'izao ino de ahoana fotsiny zany le maire ao zany fiainan'ny le maire zany tsy RD tsy mapara fa avy ety ivelany no lany bahoaka lany zany tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka fa no mikimaky de iny lany koa zany lany koa zany ben'ny tanàna ny Morondava atao Mamiklavera zany tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna fa de nitadiavana hevitra ampidirana ponja de ampidirana androany de avoaka rapitso ampidirana de izay foana zany de ahoana le fiainam-bahoaka ao zany amin'ny resaka administration samby manao zay saim-patany eo de dysfonctionnement d'administration misy ao mandeha ny fanotorana ny tanàna ny Morondava totorana aby ny hiaky ny Morondava iny tsy misy autorisation de rambleu tsy misy autorisation baka amin'ny commune hoe aveza ty autorisation ty de zay manambola zay samby manao saim-patany ary tsy zay manambola mpanohitra fa le manambola ao amin'ny fitondrana no manao azy ka lesona lehibe ho an'ny vahoaka zany io a izao na izao fa sanctionné zao le tsy fitiavanao ny Mamiklavera ve zay ben'ny tanàna lany ara-dalàna atao Morondava no ny sanctionné vanao ny vahoaka ny Morondava eritrereto fa i Mamiklavera raiky ny halanao dia ny vahoaka raika amin'ny 50% ny fidy azy ho aiza amin'ny fifidianana filohan'ny république ao avy eo ho aiza amin'ny fifidianana manaraka eo zany hoe zany mety aminay avao zany tsy nametrany ny mami eo mety satria vao maika choqué zany le vahoaka hoe tsy tianao de igny avao ny tianay igny tsy tianao zany de hanao an'izao zahay vao maika tsy miamitombo zany tsy fitiavan'olo azy fa matotra zay amin'ny tianako azy hoe matotra ny vahoaka ny Menabe matotra ny vahoaka district ny Morondava ary matotra ny commune Bemanonga zay agnisan'ny hoe fitopolo isan-jato mihitsy isaky misy fifidiana zahay zany tsy maharitra tsony ny fifidiana za tokony atao amin'ny raha tena azo raha ny moramora manomana fifidiana de aleo ataotsika amin'ny farany décembre ka misy miteny mantsy hoe ka le olona ane rehefa akaiky amin'ny fifidianana tonga de misy hoe miraraka ny vola be tonga ny t-shirt tonga ny zao tonga ny vary tonga ny zao fanomezana isan-karazana zao fa rehefa vita iny de 10 taona indray aloha efa nahazo lesona ho an'izay mpandray an'izay fay zany tena fay tanteraka tena marina hoe salany hoe maso voasakay ny afarako tsy atao ampy zay fampahoriana sy fanadalana sy fandrebirebena vahoaka malagasy ika de isaorako atsika rehetrarehetra nanjoy ny fandarina miara-manonja ary misaotra ny miara-manonja ihany koa mandray anay avy any amin'ny faritra zao moa zao fanondroko zao ny akatreto ary sesisesy ihany zany fanehoakevitsika efa ty fito volana sisa ananana zareo azy fa tsika zany atao hoe everitsika hoe mbola 10 taona zay fito volana zay ela loatra dia manentana atsika tsirairay hitovy fomba fijery ary hitovy amin'ny fanovana ny Madagasikara amin'ny alalan'ny fandraisantsika anjara amin'ny fifidianana fisoratantsika anarana amin'ny lisy fifidianana mila mailo foana mila mailo
dia makahery atsika rehetrarehetra makasitraka tompolahy makasitraka tompobavy kopakopatanina ho atsika rehetrarehetra any amin'ny faritry Morondava any zay miondany any amin'ny biesy am'izao fotoana zao amin'ny fandarana miara-manonja isika eto Antananarivo ny any ampitan-dranomasina amin'ny manaraka indraisika mifankahita ina. Inary soratsika be deaibe Roberto Miadamana zay zanaky Morondava zanaky Menabe ihany ko nitondra ny fanazavany teo ny tatitra ihany ko ny hoe zao ny zava-misy zao ny ainanay any amin'ny tanàna misy anay ihany. Ny tany Menabe ny resahana ny tany Morondava ny resahana fa rehefa jerena ny le izy ohatraohatr' izany daholo no iainany eto Madagasikara eto indrindra ny any amin'ny faritra atsimo raha resaka hoe fijaliana. Manahoana ny fijaliany tontolo andrenivohitra de manany azy izy, manahoana ny fijaliany any amin'ny faritra ambanivohitra manany azy izy, manahoana ny fijaliany any amin'ny faritra atsimo manokana resaka problemana rano sinsis teto Antananarivo zao hoe ngorodana ny ranonorana fa any amin'ny faritra hafa indray mbola maina be de hitatsika amin'izany fa tsy mandeha amin'izay loha nylay raharaha zany manoloana ny hoe fomba fahitana ny izay hoe fiainan-dra malagasy izay mitoy ihany ny fandarantsika efa eto ny faniry Razafy Manantany manondray ny fandarana zany ao anatiny zany hoe miara-manonja izany. Dia ankoatran'izay moa zany mbola isy ihany koa ny solombavam-bahoaka ho avy eo fa ity raharaha ty mieritreritra ny sasany hoe tsy mahafantatra ininona ny malagasy sisa mahafantatra tompoko ny malagasy mahafantatra ny malagasy zao zany zao ny hoe ny eo anivon'ny finoana katolika fivondrona amben'ny évêque zany ane manana ny lantsany zany zany ny tena atao hoe tena tompon'ny fitantanana ny fiangonana katolika eto Madagasikara lasa ny Vatican zareo manao tatitra amin'ny Papa François manao tatitra ary io tsy hoe raha-ampiangonana ihany ny resahana any fa ny fiainam-pirenena ny fiainam-bahoaka eto Madagasikara raha vao miresaka hoe fomba fiaina eto Madagasikara zany fiainam-pirenena dia eo ny fiangonana dia any amin'ny Papa any Vatican any Roma any manao ny tatitra satria tsy maintsy ilainy any amin'ny fotony any ny fahafantarana ny zava-misy izy misy nonce apostolique eto nonce apostolique ambassadeur satria Vatican fanjakana ihany koa fa afany hoe nonce apostolique afany hoe cardinal manany andraikiny ihany koa ny fivondronam-ben'ny évêque samy manany andraiky mazava tsara ao anatin'izay rehetrarehetra zay ary zany finoana katolika zany ao anatin'ny FFKM zany ny FJKM voainga kely nanao fanambarana tena hoe teny ray aman-dreny asa mifandraisan'ny sasany zany rehetrarehetra zany hoe ahoana na ahoana fa zany no zava-misy ny olona zany tsy efa miezaka hoe mila fampiresahany ty zavatra ty fa tsy tafavoaka intsony. Inarina manafaniry Razafy Manantany miarabanao ndao ary zatsisy miraba rina sady misaotra anao ihany koa de misaotra ny tonton Mota isika misaotra ny Miadamanana Roberto avany Bemanonga district Morondava faritry Menabe Bemanonga moa zany commune ataotsika mirindra tsara lizy commune Bemanonga district Morondava faritra Menabe efa be ny tanàna i Roberto iny zany de zava-dehibe mihitsy nambarany teo tamitsika zay mpanaraka amin'ny fandarana ny teknisianina tsy adino ny ao ambadika moa zany faly de asana imbolana ito ionjana lalaina indray zany no miara-dalana amitsika fa namana mahafinaritra daholo izay mandrindra ao amin'ny division ny any ambony dia ry Radany sy Rajankla zany ny namana rehetra mpiara-manodina n'ity fandarana ity isika rehetra ny faritany miaraba anaovana kopakopa tanana alohan'ny hiditra teto amin'ny studio teto ny namana Vano Mahajanga ry Razorza zany de anaovana kopakopa tanana de ny any Mahajanga moa zany be da be ny miaino antsika ary manao an'le hoe trengo isaky ny après-midi ny arivariva ny forceur ny Mahajanga iny any amin'ny efatra mandeha an'iny zany de any vao tena vorivory ny olona satria le mafana be moa zany de rehefa somary milatsaka ny hafanana manomboka amin'ny efatra eo de any ny forceur taloha le zay vao manao an'lay kotrakotrana madinidinika eto amin'ny kianjan'ny Rabe Mananjara
de zay ny mahatonga an'le hoe arivariva amin'ny forceur sady mijery an'ilay fanazarantena amin'ny forceur no miresadresaka maka toerana samihafa de arabaina daholo ny ekipa rehetrarehetra naizanaiza toerana misy atsika iny ny akamarehetra ty akaiky ny dalasy iny zany amin'ny tandrifon'ny moske iny a ny namana ny mahabiby mo mazava ho azy ny resaka teo tsara mandroso a ianareo a ty atana masaja aty a ny any amin'ny fitima rehetrarehetra any zay mpiaino am'izao fandaran'zao a aty mahajamba any amin'ny akoalimary Joel maromaro a ny miaraka am' Joel andraso aloha fa so de raso aloha fa so de hoe mihinana vao manadiny de tezitra Joel fa maromaro zany a ny ekipany andraso vakiko mihitsy le izy a ry Ramamia, Basira, Donea, Tsitoafia, Randria de club M zany zay zany ao anatin'izay fomba fitenin-jareo zany any mahajamba any de anaovako an'izay kopakopatanana izay isika rehetra zay manaraka am'ty fandarana ity marobe hoy za fa ataoko safy be masina kely ao anatin'izay zany ny any Tomasina any de tsy adiniko Ranabavy, Botoely Florine na Iflao ao Ankiriry avaratra parcelle en 58 misy azy de tonongo tsara misy le kopy tsara am'izay ny namana rehetra ny andala-pasika zay mieno amitsika am'izao fotoana izao satria tena maro be anareo mieno ary na aty Anjoma akaiky ny cimetière ra aty Brocatera ivoaka aty Androranga aty Barera aza de betsaky nareo no mieno amin'ny telefona misy manatatatata ny onjam-peotsika de arabaina zany arabaina hoy ny ohatran'izany ihany koa ny afatra torina maro be de maro be mihitsy izy fa za moa zany miezaka foana mamaky atsika n'le hoe inona le zavatra resantsika de ohatra am'izany zao Madame Tina eny amin'ny boriboritany fahadimy zany de tena manaraka atsika de nangataka an'izay kopakopatanana zay de Madame Yuly ihany koa avy eny Ambohimanarina sady mitantara izy ny jiro maty Matamatoly izy zany mazava ho azy nefa tsika be mpanaraka de ny rem-pianakaviana aloha zany tena ao anatin'izay maromaro ny zavatra alefatsika ato anatin'izay miaraba ny Roberto koa zay zany zao misy afatra ato any Roberto zany any fokotanin'ny Ampananiha misy an'izany ngamba ny de miresaka dabaramo izy zany lizy moa zany misy haitsika ihany le fokotany misy tsy haitsika zany maromaro zany ianareo le mandefa afatra ato de fahita daholo le zavatra resantsika ato fa ny zavatra angatahako fotsiny zany angatahana isirina de hoe rehefa le mandefa an'le afatra isika ao anatin'le 34 12 902 40 zay laharany tarby fandraisantsika 34 12 902 40 de mba apetrao le hoe anarana sy lay toerana misy atsika zany mba ahafahana zany mba mahazo tsara zany mahafantatra tsara le toerana misy atsika tsiraikaraika zany marobe de ohatran'izany ihany koa ny namana ny dépôt Analakninina fa ity moa zany tsy teny ato hoe dépôt Analakninina firy satria tompoko ny dépôt Analakninina tsy Analakninina hôpital be ny resaka fa le any Tomasina misy parcelle 11 41 42 43 44 zany misy karazany efatra le izy zany hoe dépôt 4e sy ny rehetrarehetra de zay no hoe ataovy tsara eo le izy mba hiavana am'izay tsy fangaro amin'ny afitsika eo zany misy miresaka ato hoe ambarao ozy izy aminareo fa ny bourse 10 volana amin'ny mpianatra 5e année ozy izy any polytechnique ny Dego de mbola tsy voaloha zay zany nisany vaovao koa hoentin'ny namana any Dego ato koa ohatra hoe fahinana loatra ny tsy hafahana manakisaka amin'ny folo zay tena be loatra ny langa sy ny fanodikodona saina vahoaka ozy izy manosoosy ny lalam-panorenana nefa tamin'ny président Zafy de indraika fotsiny kanefa de niala natao empêchement zany de vatana amrehetra be da be le fanehon-kevitra amitsika eto iandry etra Nosy Zato andrefana ny Nosy Zato misy Atsinanana de andrefana de rehefa miresaka zany tsika Nosy Zato andrefana de efa atsimon-drano zany aty akilailan-drano zany aty amin'ny tetezana de mahazo ny selina rehetrarehetra iny de atandrokombo sy ny rehetrarehetra tokotany tsara maro be fa raha Nosy Zato Atsinanana izy de aty amin'ny misy ny mahazo nanosy be indray zany zay de iandro moa zany ato miteny an'le hoe tena mampimi le fanisana mpifidy izahay eto akaiky ny fokotany tsy mbola nisy nandalo
zay zany mba tsara ho fantatry ny any am'zany fokotany rehetra izany mitoy ihany ako a tiana boribory tamin'ny fahadimo izy ary mpitondra aza entina mifitaka slainga ny firenena ialao ny fihatsaram-belatsia de ndraso aloha mala mitoy ihany satria maromaro ianareo bonjour anareo rehetra miara-manonja tena marina zahatra teneninareo momba io fitondrana io fa de tena mankahery anareo tena efa be loatra lay oeraoera ozy izy Jonathan any adepo analaky ninona zay maro de maro izao na ny apelina nataontsika moa zany fa zay azoko ny vakina aloha vakiko de mitoetra eo ihany iny laharatarby satria fandarantsika mbola mandeha eo ampiandrasana ny capitaine d'équipe ny vondrona parlementaire ny antokotiko Madagasikara tsika ina dia i député Fetrara Lamzafimbololona iara-dalana amintsika rehefa alarby tahaka izao fa ny vaovao aloha zany tena mampiorokoditra le vaovao zay nresahany rina teo ary miely be am'izao fotoana zao mbola miezaka miaraka amin'ny teknisianina faly manamboatra ny sary rehetrarehetra ary misy ny sary tena manahirana no andefa azy de anaovana fialatsiny amintsika tsy possible ny sary fa ny tatairantsika azy zany de tateritsika le izy araky ny fotsiny hoe feo zany sy ny loharambavao fa tsy possible ny sary satria tena manahirana le sary mampiorokoditra be fa ny zavatra manahirana fotsiny rina de hoe tao anatin'ity fitondrano ity zany nanomboka tamin'ny taona 2024 ny ala tamin'ny resaka kidnapina de ny roso taty amin'ny resaka zazavarira dia nandalo tamin'le resaka hoe kidnapina na vehivavy dia misy manipy amina 4 mainty dia misy manindrona sa mame zava-mahadomelona le hoe anaovana fikaroana tsy misy toena hatram'izao de misy manipy eny amoron-dalana de mandeha indray le hoe manao sorona zaza mihitsy aza mbola velona tranga nisy teto daholo zany de le manala vao mason-jaza nisy teto daholo zany ka na zaza variry io na zaza tsotra de nisy nanala le vao mason-jaza tena mampalahelo ny zava-misy zany fa tonga ny député Fetra moa zany fa mbola miomana izy ao ambadika ao fa zao ndray zava-doza rina dia tena famonon'olona kitsirambe zao ary de manapaka aloha teo tsy voatanisyantsika teo fa betsaka koa ny fanolanana tsy tanono fanolanana zaza 2 taona 4 taona 5 taona 7 taona 8 taona hatramina zaza hatramina ankizy 17 taona hatramina rem-pianakaviana maka ravomanga misy manolana tro le zava-misy zany de zao ndray zany tsika misy mamon'olona fa tena tapahany zareo ndray ny loha de esorina mihitsy miala am'le vatany le lohany zany tsy raina roa le izy ary de tsy hita le loha ampolony izy Roberto teo tsy raina roa Roberto ary miteny ampolony zay fa eo ampanaovana ny fitrandrana ny vaovao sy ny fanangonana ny vaovao rehetrarehetra moa zany tsika de ialana tsiny satria ity moa zany resaka media tsy mety amintsika ny andefa ny hoe sary tahaka ireny sady ho fikajony amin'ny fikajiana hoy isika zany na de efa nody miandra le olona de fikajiana ihany am'izay vatany sy ny momba zay fa ny fianakaviana ihany koa moa zany ajaina eo anatrehan'izany fa moana ny sary zany de tsy mety amintsika zany fa mahavalalana le izy zany am'izao fotoana zao hoe tonga any fanapahandondray any faritra tsy monosy any zany tena marobe ny misy an'izay de miverina ny fanotanitsika efa napetratsika ty rina vao nanomboka ny resaka ny kidnapina io tsika vao nanomboka ny resaka ny resaka fanolanana io tsika vao nanomboka ny resaka nyty resaka hoe zaza varira alatra voamaso ny resaka am'ty hoe misy maka de otriny inona moa zany tsy hoe traumatisé fa otriny drogué le ankizy vavy de misy manipy de osika versaina de inona ny eo ambadika zao rehetrarehetra zao satria le izy tsy asa normal tsony amin'ny ara-panaly izy fa misy asan-devoly asan-demony hafahafa zany mifamatotra amina resaka tazokarena le izy sy fitrandrahana rena de misy miteny hoe mifamatotra amina resam-pahefana sisisy zany aloha zany adevitra mandehany de atsipitsika ohatran'izay le izy fa eto tsika aloha zany hatram'izao nanaovana fanadidina anankiray tena nandrasany letra de hoe ahoany ty resaka alatra tovavy ty dia drogena le tovavy de misy manipy eny amin'ny lalana eny de fiara 4 mainty vitre fumé fa tsy mbola naina valontsika hatram'izao rina de zany rehetrarehetra zany ngambany anaovantsika adevitra ny amin'ny hoe mba tsara mba mandray an'le zavatra osereo mpitandro filaminana fa tena manahirana be ny any ny fandehan-draraha rehetrarehetra ho an'ny eto Madagasikara izany zay ny amin'iny fa
eny e ny vaovao moa zany efa hitantsika rehetra fa rehefa may ambondrona dia ny any amin'ny arena no mikoropadropaka ny eny vandreny ny somary sahiratsiratsainy de nisy provocation na réunion tampoka ny tanterahan'izy ireo omaly de rehefa nanatanteraka fivoriana ny vondrona mpanohana amin'ny filohan'ny repoblika zany ao anatin'izay hoe ndeha atao hoe tsy mampaninona majorité présidentielle ve mbola majorité ve ny fomba iresahana azy sa mouvance présidentielle fa ny sary hitantsika eto aloha zany zao ny sary hitantsika eto tsy de tena hoe misy de tena hoe antoko politika ngeza be itsony eo anatiny sauf angambany hoe antoko avy satria taoriana n'lay langage taoriana n'lay fitenenana zay natao Front National ny antoko asa vitany fampitsarana de tena nikoropaka ny tao andapa zany nikoropaka le vondrona mpanohana amin'ny filohan'ny repoblika fa nitatsika amin'ny sary aloha zany mahita secrétaire national nantsirana antsika Thomas ntsika mahita ny mahajanga Fianaratsoa Antananarivo Toliary reriny tsy ao zany de mahita filohana androm-panjakana anankiroa tsika zany chef d'institution dia mazava be ny anteny merandoolona zay manana an'le antoky hoe fanarenana rehefa niala atao anatin'ny grade loafa izy tsy fantako na mbola misy ny fanarenana am'izao fotoana na tsisy fa ataontsika ao anatin'ny fonoteny daholo zany de hitantsika eto ny filohan'ny anteny mera pirenena zay izy moa mpikambana ao anatin'ny vondrona TGV fa ao anatin'lay vovonana miaradia amin'ny filoham-pirenena zany akoatran'izay mahita an'le groupe de réflexion faravoatra teo aloha tsika misy anga tale général ny resaka projet présidentiel zany de mahita ihany koa tsika ny candidat teo aloha zay premier ministre tamin'ny teteza mita io amin'ny sary io de misy premier ministre tamin'ny teteza mita ihany koa fa maso voan'ny Maurice de misy candidat filohan'ny république ihany koa fa maso voa Madagasikara any ampitan-dranomasina any de mpandraraha anankiray moa zany diso fantatry ny rehetra zany 2 4 9 10 12 14 ny amin'ny sary ny tsy tazana amin'ny sary zany dia ny mpitarika amin'ny freedom tsy tazana amin'ny sary ny avy amin'ny MMM ny tsy tazana amin'ny sary ny antoko maintso ny tsy tazana amin'ny sary ny asan'ny PLD ny Ramatoa Sara José Raberso ve mbola Sara Raberso mialatsy indrindra mbola ao anatin' zany vondrony zany satria au départ atao anatin'ny tao daholo zany ao anatiny ve sa tsy ao anatin'ny tsony zany sy ireo mety ho natevin-dandarana taty aoriana zany ao anatin'ny ty vondrony ty zany fa ny MMM aloha zany tsy tazana ao anatin'izay fa lay faneho-kevitra nataony Andriamatoa Norbert Lalatsirahonana de tena provoquer réunion aingana ve tsy fantatsika moa zany na hoe réunion efa fanao ty réunion fataon'izy ireo ty zany hoe systématique zany fisiny zay réunion zay na hoe hebdo io na mensuel tsy fantatra zay fa misy zavatra napikoropaka be tany de niazakazaka hatramin'ny Front National ny antoklia raiky io izy io Andriamatoa Soja Jean-André Dikaleta zany ny somary namaly mivatana na ankolaka ihany amin'ny Front National ny avy ka napikoropaka an'izy menakavy tao anatin'le hoe rehefa tsisy ny fiarahana satria tsy fanambadiana mandramaty ny fanaovana politika fa alliance de voatery misaraka ary rehefa miala ao anatiny ny avia de nitenen'ny Front National Norbert Lalatsirahonana hoe miongana amin'ny fanjakana ohatrany hoe par expérience anisin'ny antoko avy zany nitenenana an'izay de tonga de ohatry nikoropaka daholo ny rehetrarehetra tany ambadika tany zay nyresahan'ny président Ratsirahonana zany ohatrany tsy de nisy problème ho an'ny rehetrarehetra tao andapa sy ny mpanohana azy ohatra zany ny amin'ny hoe be loatra ny fanondranana arena tsokosoko tena misy trafic eto aiza bonne gouvernance ahoana ny resaka état de droit fa sarotany am'zany angen'ny antoko avy sy ny amin'ny hoe izay de tena mametraka an'le fiarahana kanefa izay koa nefa de tsy miara-maty eo tsy miara-potika eo ohatrany hoe tsisy problème zany fetry ny nanahirana ny sasany le hoe rehefa mialy zay de miongana amin'ny fanjakana de tsy maintsy nanambomboatra devitra aloha zany ny ombona natao anatin'izay resak'izay ny andaniny sy ny ankilany sy mipraidonakafo satria tokoa so de miala tokoa zany le antoko avika lay fionganan'le fanjakana anahirana fa na izany na tsy zany efa iny le resaka efa tafavoaka ny président Ratsirahonana zany le resaka le fambara le sinina zany de anjarany rehetra amin'ny mahita azy eo amin'ny tontolo ara-politika
satria zao zava-misy zao zany ahafahana efa mitrase lalana tsikelikely ny aminy hoe efa madivy ty tsy fantatsika am'le madiva ve tonga 2023 ve sa madiva makaiza l izy fa raha fijery azy aloha zany de efa manangasanga eo le hoe ary ara-baiboly izy efa mametraka an'le hoe orava amin'ny fanjakana miady atrano de le izy aloha zany tsy maintsy tefeny iaraka tampoka andray aloha mampitovy tadindokanga de aza koa misy mpanao politika ny am'zany hoe misy malentendu kely tena tiany tenenina tamin'iny nge de tsy ny am'zao fa ny am' lase eny efa passé ho any message efa voarainy ny afatra efa tsy azo kosehany ny oronam-peo iny de raha miteny zany ny aty amin'ny mpanohana amin'ny fitondram-panjakana indrindrandrindra filompineny tena miaraka zay ka tena mbola tsisy mihitsy le faharavahan'ny ekipa de jerevony compagnon de lutte taty am 2009 efa beta aminareo tsy teo izany tsy niaraka taty am 2009 fa nitsana andalana daholo zany de namorona ekipa vaovao taty aorina de nitsana andalana daholo koa zany de reny zao fa manomboka misy mitsana andalana fa tsy maintsy aseo aloha amin'ny lafiny communication reo zahay mbola en bloc ao arina ny filompirnena sy zao fitondran'zao fa mangozoozy le raharaha de ohatran'izay zany mba tadiavintsika ny ty vondrona mpanohana filohan'ny republika ty ohatrany fiazakazaka reo mivory tokony fiazakazaka reo handinika ny zava-misy eto amin'ny firenena am'ireny solombavam-bahoaka zay manao usurpation na fonction na titre reny am'ireny manao trafic d'influence reny am'ireny solombavam-bahoaka zay manao fanapara-pahefana abus de pouvoir ireny de tonga de provoqueo aingana le reny ao satria mpikambana ao ananten'ny vondrona IRD daholo ny akamaroany le solombavam-bahoaka zay voaresaka amin'ny anao manjery reny reo ministra zay voalaza fa manao skandaly letseroa de mba tay rehetran'izay iny any fivorianareo hoe nisy ministra nanao ohatran'izao de tonga de peo fivoriana dia atsovo ny pakasary amin'ny fomba ofisialinareo de mba makasary atrany zany hoe isaky misy skandale isaky misy trangan-javatra hafahafa manahirana tsy tianareo moa le atao hoe krizy fa rehefa mandalo ame anaraky n'izay zava-misy ataonareo anatin'le fanjakana le firenena de mivory aingana de mangala sary hitany rehetra hoe nivory de nandinika le zava-misy fa aza atao le mivory aingana satria nanelingelina le kabary ny président Ratsirahonana de tsy maintsy amboarina iny aloha gestion d'image ary tsy maintsy récupérena ny langage fa sao de manahirana l izy ety anivony lay mpanohana sy lay raharaha politika fa io na tiana na tsy tiany efa andala efa raha tena nandeha ianareo tamina zanatohatra maromaro ataotsika hoe zanatohatra 310 tsy tafiakatra teny amin'ny atsasanareo de efa manomboka mampidina tongotra tsikelikely midina ty am'le zanatohatra ray sisana roa raha fijery azy amin'ny analyse politika rehetrarehetra io zava-misy io de zay ny antsika ilazany any amin'ny rehefa misy trangan-javatra miseho amina skandalina be da be ataonareo ohatran'io am'le olona zay miara-dalana aminareo manohana an'le fitondrana de tairoaingana le fivoriana de makasary ohatran'lenky hoe nandinika mikasika ny skandale nataony député zao na nataony ministre zao na nataony gouverneur zao de mba mahafinaritra ny olona mijeran'izay hoe tena miasa saina amin'ny raharaha-pirenena reto olona fa tsy hoe miasa saina amin'ny fomba hitazomana an'le seza zany aloha efa zavatra hafa mihitsiny zany eny ary fa mifandinidinika mifandamindamina de efa vonina ny solombavam-bahoaka atsika nandritra zay fotoana ny tenenako zay de efa tsy latsaky ny 520 ndray no afatra tafiditra ato anatin'lay message zany avy amintsika zany de isorana daholo tsika fa reny moa zany vakina de adiky reny de rehefa aveo reny amin'ny fampitam-bavao ataotsika de anaovana fanadidina sy fandalina efa eto akaiky eto ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara fetra rahalahy mizafombololona raha zafy tsy mialina aloha averiko tsara mihitsiny rahalahy mizafombololona raha zafy tsy mialina andria tsy voafetra ty député fetra avy any amboribory tamy fadimy miaraba andriamatofolo amin'ny vondrona parlementaire miaraba faniry miaraba ny mpanaraka tsy mahafoiza fandarana miara-manonjy eto amin'ny MBS izao ary faly ny mifanatrika amintsika indray fampitafatafy eto dia tantara ifampizara amintsika ny zavatra atao hoe momba ny raharaha-pirenena moa amin'ny akapobeny ao anatin'izany zany ny fomba fitondrany ny fitondram-panjakana sy ny senia satria miara manao an'io zareo miara manatateraka an'io izy ny am'izany fitondrana zany refonty sy fitantanana an'izany ary ny tsy fetezan-javatra ao anatin'izany
fanatanterahana ny fanavaozana ifotiny ny lisitry ny mpifidy zany ao anatin'zany ko mety mindraraha-pirenena amin'ny akapobeny satria tsy lano resahana mihitsy tsika fa omeny foany tsika omeny bala itifirana azy foany tsika raha iny faniry mihitsy zay a tsy sanatry fafinaretana meny sujet tsika ho fakafakaina dia zareo ihany ane tsy fanainy iny le izy ane fa noho izay le hoe efa tsy voafehany itsony ary tsy voatazony itsony zany a de miainga diny motsika zany a kororoatsika koa zay ny azo ilazana azy tsy maintsy resahana satria adidinay amy mahavy anivon'ny fanoerana amy mafandaharana politika izao miara-manonjy eto amin'ny MBS radio Mada izao a ary indrindrandrindra amy masolom-bavambaoka ny tenako a izay mitondra ny etaeta sy ny atao hoe fanamariana ataon'ny vahoaka ny fotony ihany tsy voatery any amin'ny boribory tany fahadimy ihany fa manerana ny Madagasikara ray manontolo dia zay no anomboantsika azy tonga de ho tairitsika am'ty fanavaozana ifotony nareo fontity ny vaovao efa vitany namana faniry ny reko tamin'ny mbola teny ambony fiara ny kopakopatanana ho antsika rehetra na ny anivony ny avy any amin'ny distrika maro manerana ny Madagasikara eny hatrany amin'ny boribory tany fahadimy de isaorana anao zany ny namana faniry any a tonga de hiditra mivavany a amin'ny tafatafa amitsika mpanaraka sy tsy mahafoy izao fandaharan'izao ndray isika ny anomboako azy ho iaho dia ifampizara vaovao isika aloha ary ny ao anatin'izany fifampizaram-baovao izany a no tonga de hitondrana valikafatra ho an'ny seni sy ny mpapakateniny seni ny arahantsika nandre fa lasa mitety midina any amin'ny commune na ny fotony ihany ny filohan'ny seni tsy misy maharatsy an'izay mihitsy satria tsara izy a mba mahita manao maro ny fizotrany zany fanosana mpifidy zany de nanampy koa inga mpapakateny ny amin'ny hoe tsy araky ny tsikera sy ny vava ataony ny anivon'ny fanoerana ny zava-misy ihany fa manao ny asany araky ny tokony ho izy a ireo agent recenseur sele ireo ary agent électoral any fotony ihany dia enoy tsara andre mato mpapakateny sy andre mato seni fa ny mifanohatra amin'zany voalazanareo izany a satria tsy ampy ny fidinanareo eny fotony de ny fanohatra am'izay ho iaho a no porofonay eto an'ny androany ary tsy izay ihany fa zavatra hafa tonga de ny seni zay nidiny ianao andre mato filohan'ny seni a zavatra tsara zany ao anatiny tena hoe fanarahanao maso akaika amy matopotra andraikitra voalohany ianao fa ny zavatra mbola takina aminao sy angatahana aminao a mba tena ho reny ny vahoaka malagasy mba tena hafantatra marina ny mpiraitany razana amitsika eny hatramin'ny fitondram-panjakana ara eny mety ny avaty amin'ny fanoerana sasany ihany koa hoe inona marina ny tena zava-misy eny de zao no takinay aminareo midiny ianareo eny a zavady rehefa midiny fotony ianareo na eny amin'ny fokotany io a na eny amin'ny commune na ny amina chef lieu de district de izao ny zavatra takinay mba ento manaraka anareo re tsy voatery ny MBS fa tsy maninona tsara raha toka ainao manjery tsy miankina fa mba akoatra ny TVM akoatra n'ireo orinasa tserasera any mpitondra sy mpiaradia amin'ny mpitondra no entinareo ka raha tena say ianareo tena mino anareo fa manao ny asany araky ny tokony ho izy araky ny toromarika nomena azy ireo mpanisa ny fotonyireo a dia mba ento manaraka anareo araky ny teniko teo a ny ainao manjery misy maromaro izy ao tsy miankina am'izay mantsy manana profotsika manana assurance fa tsy isy ny censure sy fanapatapana fa izay tena ambarany eny fotony eny no aleo fantatry ny vahoaka aka ohatra anankiray indray aty satria zay ny adidina isolom-bavamboaka nidina teny ny fokotany tsaronenana ny tena de nisy ko ny tatitra nampitay ny namana satria tsy vita moa tsy vita ny hoe hitety fokotany maromaro ao anatin'izany boribory tany fahadimy na voafidiny tena isolom-bavambahoaka izany dia misy faritra anakoroa ao anatin'izany fokotany tsaronenany zany a na hitana porofo tena mitohaka amy tendany ny firaisana tsikombakomba ary eto a dia nataoko hoe ny tsikeratrany ny chef distrika sy ny tompona andraiky pokotany any am'izany fokotany zany a de eto kosa dia mampirisika andrareo ary isaorana izy amy fandraisana andraikitra raha nanaisotra tamin'ny toerana ny agent recenseur anankiray a de nanolo izany satria ny ariary ny fiandanina ny fomba fiasa tena hoe kilalao maloto dola makota nataony zany agent recenseur zany voasolo zany agent recenseur zany za tsy milaza kory hoe diso daolo na marina daolo ny zavatra nisy teny fa mety nisy ny lesoka raha mba lesoka madinidinika fa ity nataony lay agent recenseur ty a de tena hoe
ohatra anankiray ao amina faritra atao hoe atanimbary mahivatanany zay atao boriboritany fahadimy tsaronenany zany faritra anankiray ao tsaronenany zany eny boriboritany fahadimy dia satria noho ny fiandaniana amin'ny fanatanterahana ny asa fanisana mpifidy zany dia ataon'le raha namany io fanahinina ny mandingana ireo olona aiiny fa avaty amin'ny mpanaradiny filora valomanana tsy voatery otim fa mpanaradi ary maromaro mihitsy ny ohatran'izay de zay indrindra santionany ray ao anatin'ny maro zay tsara be ny azo nazy vavao zay mihitsy matsy ny mahatonga hoe angatahana ary takina ny fidina ny filohany seny miaraka amin'andriamatompapakatenina inareo firy mirahala ao misy tsisy vehivavy moa raha tsy tisa toatra ny lehilahy avokoa izy ireo midiny ianao andriamato filoha any amin'ilay faritra atao hoe tanimbary fa ety ampelantananay ny pirofo alohan'ny istomanay sy anotsananay an'lisa de ho voatonona hatramin'ny anarany tsy vitan'izay tsy vitany hoe miandany lay raha namana fa dingany no iaho teo ire le olona eritreretiny fa tiako Madagasikara zay eo ihany tsy vitan'izay fa manaraka azy eny ny reniny izay tena hoe miondana tanteraka an'izao safidiny azy miondana tanteraka an'izao tokony andriamato filoha mpitondra am'izao fotoana zao miariary be izy mianaka zany rehefa ny esorina ara isaorako any chef district sy ny solotena ny ratsamangaika ny seny tany fa nanaisitra ny olony tamin'ny toerana satria niariary zany rehefa baraka tanteraka ary zareo ny am'izay le olona ny fidiny io manao asa tsy manjary sy kidalao maloto tsy zay anefa tsy nijanona teo le raha fa nyrenylay zalahy efa nesorina tamin'ny toerana io no mbola manaraka sy mitarika an'ireo agent recenseur na le anankiray efa teo aloha satria rony ao amin'ny fokotany tsaronenana de manaraka n'lay piasa moa solotena seny agent recenseur le renylay zalahy soriny dia maninona ianao mipetraka ny fantany fa maninona ianao moa manaraka an'ireo de misandoka andray le ramato manambara sy milaza fa za filohan'ny faritra ka tsy hitany reto agent recenseur zay piasan'ny seny reto ny lalana sy ny tokantran'olona tsy marina zany tena tsy marina fa izao inona no ataon'lay ramato manindry ary tsy vita amin'ny manindry fa ny fomba anaovana le fandraisana ny anaran'ny olona de toy izao tsy misy aho atokantrano ny akamaroan'ny olona rehefa atoandro ny andro ao anatin'izay ora fiasan'ireo agent recenseur reo de inona ny toromarika sy baiko omen'izay ramato renylay zalany esoriny io toy ny hoe karapanondro de mety misy hatramin'ny photocopiana karapanondro ary napetraky ny olona misy hatramin'ny photocopiana karapanondro iaho zay fotsiny de efa avitana manoratra ny anaran'ireo ao anaty listry ny fidy zay ataony ny agent recenseur teny mbola loza anankiray ihany koa de io ramato io no mampirisika an'le olona trany parafy fotsiny ataon'le olona mpiandrotrano ao zany parafy solona sonian'lay olona soratana ao anaty listry ny mpifidy ohatrohatran'zany ny zavatra mitranga amina faritra maro izy namana faniry teo hoy namana faniry fa bedin'ny prof de malagasy moa mpampianatra malagasy tam'izany fotoana hoe tsy ozy fa hoy ny mpampianatra malagasy tany amin'ny tena mbola tany amin'ny lycée tany zany dia zavatra toy izany ary mbola misy fanampy maro mbola ao amin'ny fokotany anankiray ao anatin'ny 7 ihany zany zavatra mitranga zany akoatrin'ny photocopie akoatrin'ny parafy satria araky ny teniko teo amafisiko ty loza amina tambonge ary mampiova zavatra maro zany zavatra ataon'le agent recenseur zany ka mitodika aminao mihitsy andriamatompapakateniny seny raha nanao fanamariana ianao mahakasika nitsikera izay nentinay tany amin'ny ainao manjery ny zavatra ambaranay eto amin'ny fandarana miara-manonja na amin'ny ainao manjery hafa de zavatra nananay pirofo efa taorina angom-baovao sy fanadiadiana vo avoaka anay fa tompona ndraikitra zato isanjatra hatramin'ny faran'zay ny am'izay vaovao avoaka anay na iza na izy io tena ko io solom-bavambahoaka io miresaka io tompona ndraikitro iaho miandry anareo izay miandry anareo ny tenanay ny am'izay hitondrana mpanao gazety maro any am'izany toerana nitondroko teo de ho hitatsika eo fa santionany ao anatin'ny maro zany ny any vavatenina satria aka ohatra anankiroa dia hivadika amina loha hevitra hafa ny any vavatenina indray efa nitondrako fanamariana teto izany tamin'ny herinandro lasa ny amin'io hoe ireo tompona ndraiky mpanjakana reo olom-botendry miray tsy kombakomba amin'ny filoha-pokotany manao manome baiko tsy ara-dalàna baiko tsy araky ny tokony ho izy nefa sadaikatra satria mena mbaniny meny reo filoha-pokotany
inona le zavatra ataony chef distrika tondroko mihitsy chef distrika zay fianakaviana sy olombavambahoaka vany varatra andrefanany efa mivoana mampatsiahany teny ny filohan'ny syndicat ny administrateur civil ny amin'ny hoe mba mitandrema ihany rea aoka ianareo na olombofidy io na sy olombavambahoaka na gouvernoura na lehibe natokony fitondrana na tsy fantatro manana andraikitra ao anatin'izao fitondrana zao tsy hijabaka mihitsy amin'ny asany ary tsy anome baiko mivilana anerenareny zao tsy le tsy hay itsony tsy fantatra ao itsony na misy zay baiko zay za aloha mino fa misy zay na ihany ko manao olombelone de anahoana zany ny vady amanjanany raha sanatra izy ho any amponjany sy ny sisa zao ianao de efa mieritreritra anao ahoana satria araky ny teny namana faniry teo fitondram-panjakana efa mialaina no misy am'izao fotoana zao fitondram-panjakana efa tena hoe na ny vocabulaire na ny voambolana na ny kalifikatif ikalifiena andreo areny mialatsiny foatra manao famerimberena ny kalifiena andreo am'karazana teny malagasy dia efa tena hoe nalefa teto am'izao fandaharan'izao daholy efa nivoaka tany ambavany mpanao politika sy ny mpandinika ny raharam-pirenena eny nivoaka trany am'ireo filoam-piangonana ara na iza teto am'ty firenena ity dia efa namoaka karazana voambolana hoe ikalifiena hoa ny zavatra tsy mety zavatra ratsy anisan'izany nisy tsirairay tato no maniko ihany nisy tsirairay tato ohatra toy ny manao hoe tsy vitany miomana zany re olon'ireo efa hoe tsy resahana tsony zany tsy fiomanana am'zany hitondra fireneny zany na hoe andray andraiky sa fa mety olom-botendry ao arindrinao fa tsy mahay miasy re olon'ireo negatifa zany resahako any am'le mihiby io ary hita mihitsy no zay tsy fahaiza miasa ny afara tany amina tsy fahaiza miaina sy na ligne de conduite na resaka fitondratena tsy ao zay ny tena hoe zavatra negatif daholo zavatra ratsy manitsakitsaka ny lalàna velona nanomboka tany amin'ny lalàna faran'izay kely aty na resaka décret na resaka noty tonga trany amina constitution sy lalam-panorenana efa tany sainy fanilitety zay tamin'ny fandaharatsika tany aloha tany manapatra fahefana mampiororo re tsy mitovy hevitra aminy na de voapirofo ary fa marina ny fanehoan-kevitra nataon'ireo tsy mitovy hevitra am'ireo de tonga de tsindry managadra mampiatso any am'ireo karazana cybercriminalité ny any sy ny sisa mifampiaro am' ratsy satria ny lalàna ohatrany tsy natao azy reo ohatrany tsy natao azy reo misy ny firaisana tsy kombakomba ny arahantsika nahity zany tamin'ny reny kely le face visible ny iceberg zay le apahany le misy an'le ranomandry reny de misy miletika ao ambany ao le tena goavana be fa le mitsikafona ety ambonin'ny rano kely varavety de toy ny hoe reny zavatra nitranga skandale niseho mifanenjike mifanambana basy manambana antsy mifanenjika asa noho ny fahasarotam-piaro sy ny sisasisa any ambato be any manome alalana na resaka fitaterana azo nefa olom-bofidy fa tsy ny ministère ny environnement no tokony anao izany de zay le efa nametrahany fanontaniana am'zay mba manao toy izany ve nahita anankiray tamy solom-bavambahoaka va ty amy fanoherana ve ianareo nanao toy izany tsy ny valy ny avy atrany de toy izako le resaka hoe kalifikatif sy voambolana teo atrany amin'ny mifanebaka amin'ny FB sy ny WhatsApp izy menakafy mifanala baraka tena mifampitsipaka ohatran'le biby ao anaty arony reny dia mandainga zany aloha de tena zavatra hainy retoreto mamitaka manao amletra sy letrezana amy zavatra rehetra zay atao zao zany miainga tany am'le tsy fiomanana tany am'le tsy fisin'le discipline ho avy am'izay rehefa avy eo dia mirehare zay ko mbola olana mangalatra mandainga mamitaka tsy ny vahoaka malagasy mpirahitany razana ihany fa eny fa atreny amin'ny tribune ny Nations Unies na ny firenena mikambana de hita taratra atreny zany hoe lainga sy fitaka fitahana ny mpiara-miambonantoka fitahana ny firenena mikambana mpikambana rehetra ao fitahana amina lainga tsara lahatra fa raha tena midina ty fotiny aty reny olona reny de mahita fa tsisy an'izany tabletiny zaraina zany tsy misy an'izany chantier be zany Madagasikara chantier amin'ny fikorontanana araka satria misy dikandrona eto hoe chantier afany hoe misy construction atao de mandeha tsy ianao de misy mitsangana eny ny grue mitsangana eny ny rindrina mijoalajoala sy ny sisa de misy grand travaux zany misy grand travaux misy travaux isan-tsokajy zany fa le hoe chantier ty mikorotana zay de izy zay ma tsy nytenen'ny filoam-pirenena fa tena chantier tena hoe bordel tena hoe raha korotana dia mandainga mangalatra tsy mieritreritra fa tsy nitombotsoany manokana zay le zavatra tenako hoe negatif mihiba rehetra teo mirehare misehoseho de ao anatin'izay fisehosehoan'zay koatra ny fomba fiteny rehetra de ny aingo tena hoe mandatsa sy mandatsa
na manompa n'lay vahoaka malagasy miovaova hevitra dia niteneninaandroany a toerina rapitso ny miami androany a tsy miami raha ampitso intsony na lazaina fa fanafoezateny indray le miami zany rehetrarehetra zany za tsy ho tapitra ty efa folo segonda sy nangatakana mafanindry mivoova hevitra manohatra foana ny zavatra nambarany ao anatina fotoana fo izy de mivoa tsy matotra ny tena inona ny anton'izany rehetra any satria ny tena mpanapa-kevitra tsy ampitraikefa tsy ny omana tsy ampy fahalalana aloha tonga de itsina ny resaka amin'ny fitantanana zany hoe raharaha-pirenena sy raharaha-mpanjakana zay natao ny tany amin'ny fiainany manokana tany a resaka fandrarana azy iny fizay le hoe fiomanana tsy misy disiplinina tsy misy fampifehezana ao anatiny zany a vovonana misy ny atoko zany de eo mody maira makasary naseo ny faniry seo makasary eo a mba anakomakoma maso anakomakoman-javatra aloha iny itasitazomana kely Zay mihitsy. le inona moa député fetra Le mba- le oxygène le mba elena le fialanaina zay ao indrindra anatin'zay le hoe aina tsy fialanaina tsy sanatria moa miteny hoe fialanaina resaka olona moran io na olona ho faty sanatria bava le fanjakana fitondrana. fanjakana le heriny zay le hoe vovonana ny herin'lay fitondram-panjakana zay le teny tenenako azy hoe mialaina fa ialako tsindra sanatria misy mandikany amin'ny antony hafa dia zany rehetrarehetra any zany a nataonareo avokoa zany rehetrarehetra any ary mbola ataonareo ary mbola tohizanareo dia tsipaky ny fanjakana sy ny fitondrana mialaina ho iateo Zay indrindra. tonga avaingana rery fifidianana fa raha ny tim de efa niomana hiatrika an'izany fifidianana zany satria mafy loatra le fampahoriana sy fampahoriana vahoaka sy fanapitehana firenena natao am'zao fitondrana zao dia ny tena maranako amin'ny tianako an'izay de hoe manao an'Andriamanitra tsy misy ianareo tena zay le izy manao an'Andriamanitra tsy misy a izao olona mpitondra eto amin'ny firenena sy ny mpanaradia azy zao vitsy ane reo olon'ireo e olona vitsy kely ane tena miteny anareo a manaraka an'izao fandarana zao fa tena olona vitsy ary tsy misy samy jorotso-ndreo a fa tena hoe enatra ifanakonana sisany an'ireo dia efa misy no milaza zany a fa hoe efa te hiteny izay a fa voafatotra sisa voafatotra zay le hoe fitsipiky ny atoko a nefa tokony efa ioatra an'izany zareo raha ny fahavoazana mahazo ny firenena ny resahana dia hoe ho avy aminareo ny fitsaran'ny vahoaka amin'ny fifidianana tsy tena fitsaram-bahoaka eny ho tsarainy vahoaka eny ianareo fa tandremo a ianjerany rihatra rery fotsiny eo fa iny sasany a de hitododo mety hitangina jety privé a sasany mety andeve dety rapida sy ny sisa fa ianao a tadidio tsara fa maro aminareo a no tavela eny fotony eny amin'ny fiarahamonina eny ary ho ataon'ny olona mamay ianareo eny za moa zany tsy miteny tsy mampirisika fitsaram-bahoaka sanatria fa zao kosa nijoron'ny vahoaka zay victime anareo nijoron'ny fitsarana satria mana tena andray a ny vahoaka malagasy ny amin'le iverenany ny atao hoe état de droit iverenan'ny état de droit le tantandalana rehefa tsy eo intsony reto olony reto a amin'ny taona ho avy iny fa zay filoam-pirenena voafidy eo no tena hoe antenaina fa hitondra ainga avao a ary ametraka an'izay le hoe bonne gouvernance ary indrindrandrindra zay le hoe état de droit zay fa zay a ny tena tsy misy tsony a eto amin'ity firenena ity zay ny mahakasika ny resaka reo fondateur sy resaka toetrarety namana faniry asa inona ny mbola azonao ambarany ay tsaroky le nakasary rehetra tetsy le selfie tetsy e misy tetsatetsa tsy aritra ny ray tam'ireny olony reny a de nambara fa niaraka taminay nilatsako fidiana tany amina commune kely indrindra ho be ny tanàna io a kely indrindra manerana ny Madagasikara député Rabeky-Jana tany tany hoany io ngarainy io ngarainy io de nisy moa zany natao hoe fizarana seza de mba manontany teny izay hoe ohatry ny alebena foky tany anankiray mbola kely aza izany commune satria ho iaho teo ny commune kely indrindra misy eto Madagasikara am'ireo le 700 eo latsaka kely sy arivo no ny latsahany zany a olony zany ho folo apasikely ho be ny tanàna de izao tsy laniny ianao lahy tsy laniny ianao lahy fa efa vahoaka tapitrisany no azony tamin'ny aradia amin'ny président Marc Ravalomanana le hoe ianao zany no mba mitondra maillot e teny botsina tena nidina tarikany tena nitesta gabarian zay indrindra ay tena tsy tao anatiny izy tsy tao mihitsy kay so ihany ko fa tsy lany naika midiran-doza teto koa lay firenena eny tsy lavitra n'izao mpitondro zao ihany ko raha toka hoe zavatra nitranga teo raha ny olona toy ireny no hitondra nyty fireneny ity aloha itsina mihitsy ny resaka tejery avy dolo izy rehetrarehetra teo asa nisy folo mahery kely 700 samy laza aminao fa izy rehetra mitambatra reo a tsy mahazo raha isan-jato reo tsy mahazo aotra fangy aotra ray akory reo sahako ny miteny an'izany eto roapolo taona nanaovana politika ny fahalalana tsy fanambanina akory
fa ekena marina eo ny amin'ny politika tsy maintsy misy ny fisehoana tsy maintsy misy mbola ireo izahay fa za aloha ny eo amin'ny toeranareo a de menatra aleoko mipirina ny an-trano aleoko manoa ny asa fanaoko andavanandro toy zay mbola anala baraka tena fanalam-baraka ny tenanareo sy ny fianakaviana sy ny atoko sy ny fikambanana misy anareo reny nataonareo reny satria inona no antony anao antso midika makany am'izay a tsy nisy fandraisana andraikitra tsy nisy mafampatsahivana nataonareo ny mpitondra na ny filoam-pirenena indrindra ireo mpanatanteraka raha ianareo teoreo fa ao ianareo asana ny arany sosy ianareo na nisy tombotsoa azonareo zay ny tsy fantatray fa tsy naefa sy tsy natateraka ny adidinareo nareo nohony hoe natao anatin'ny vovolana sy plateforme misy ny filoam-pirenena nanoana azy ianareo nanao ze nampandaniana sy ny kandida izay a natolotra zany vovonana zany zay zany tsy tateraka reo akory ny farafakeliny ny am'izay hoe ana fa eny tompoko sy ny eny tompoko a mety monsieur le président mitovy amy sanatria le olon-tsotra kely sy ny olona sahirana erina reo olona tsy nianatra tsy nahita fianarana tsy nanatraikefa fa sahirana amin'ny mety tsy hofidino azy izany mety hoe tsy afaka nano fianarana akoatra ny primaire zany na ny T2 tsy afaka ny ohatry zany n'olona izay le hoe tsy fampina sy fahantrana ary minoana reo fa maro zany am'izao isika amin'ny teny zao maro dia maro zany de zay ny amin'iny fa tsy tetetatsiaritra any nahitan'izy rehetra teo a indrindra moa araky ny teneniko lay nitoanatsika iny a so ihano fa tsy lany aika nidiran-doza tetiko de raha fa misy konga am'ireny chef d'institution efa nilatsaka solomamoaka tany amin'ny district nisy azy tany koa fa tsy tafa fa zany hoe zao moa zany a misy opportunité zany de mba isehoana rey tafaraka kely eo daholo ry zareo moa zany tsy mampanininy zany satria zay le izy zay zany fomba fijery rehefa manany azy fa mba tetemy fotsiny tsika hoe efa formule nandeha teto ary eny ary tsy hoe rehefa miseho amy sary ohatrin'ireny akory ny devoir le fanjakany tsy tsy ohatran'izay le izy député fetra ny zavatra resahan'ny député fetra tamintsika teo ny amin'ny hoe reto voambolana teny malagasy tsara mihitsy nitondra ny député fetra lizy de mba hanjarantsika vahoaka ny mandinika tsara am'izay satria isika koa zao any amin'ny tandrifitsika zany akoatran'izay fanambarany solomamboaka fetra teo na ny mety hoe nanapiko kely azy teo a de mba mety manana koa tsika any fijeritsika any arak'izay mahavictime tsika ma hoe niaran'le zava amitsika zany satria betsaka koa député fetra araky ny vaovao aztsika atao anaty message ato ny tena hoe tena fijaliany le malagasy amina resaka fanapara-pahefana any ambanivohitra any ny fajaliany le malagasy amina resaka fitsaboana tsy ahitany rariny sy nitsy mihitsiny tsisy an'izany fitsaboana maimaimpona zany ary raha mbola hoe tsy maimaimpona ara de tsisy an'izany fitsaboana tena zarany tena hoe zakany sarany zay moa le izy de lasa mifangaro izy zakany sarany volany malagasy fa tsy maintsy mivonona amanetsiny sy amatapitrisany na de manatona aza toeram-pitsaboana zay mety hoe tsy ngezabe zany ny malagasy zany tsy mba misy an'izany hoe tena hoe mianatra amin'ny fomba ara-dalàna zany fa tsy maintsy mikaribola tsy fakahitana vao azo ka mahazo an'izany fianarana mba mendrika sazo amin'ny vaoaka malagasy nefa ne de lalam-panoreny nanombo resaka an'izany rehetrarehetra any indrindra ny amin'ny hoe raha tany ty tena misy mitaraina roa letra angan-javatra misy député fetra na tany zay nilovany tamin'ny razambe any ary fa sarotra ho an'le malagasy ankehitriny no misitraka am'izany indrindra moa ka tany no ajariny ka hivadika prescription acquisitif tena vao mainka tantara mangabe zany de eo ny tena ifadohan'ny saitsika rehetra ny amin'ny hoe ity kositsika aloha zany zao betsaka ny zavatra nyresahantsika rehetrarehetra teo fa hoe tsy mahazo manao fahadsoana itsony isika de mainga any fahatsapahatena mainga any fodim-pisaina iainantsika ary mainga any fifampiresahana ny fiarahamonina isika zany le miondana miara-manonja isan'andro dia miresaka tsara tsika ny amin'ny hoe ahoana no hahafahantsika zany miresaka any amin'ny vahoaka rehetrarehetra zany zay ifampiresahantsika any amin'ny fiarahamonina eny hoe ampiasaitsika ampiaritsika ny zavatra andresahantsika teto de ny amin'iny voalohany indrindra mila misoratra anaryntsika fa mila fahamialona zany zao tsara be zany tambary zany hoe misy tokantrano mandingana de tena tonga de miara mahita ny vahoaka tsy mety zao de ho an'izay misy an'izay rehetrarehetra mila manaitrytsika fa raha vao tsy manaitrytsika tsy mety le izy de akoatran'izay ny amina hoe ahoana ny fomba fanisana mety hoe mandalo eo am'le trano ihany izy zay mety hoe tsy namantsika eo am'le trano fa zao tsy raisy ny ara-dalàna tsara ny renseignement mombamomba antsika araha ho maso tsara zany mila manara-maso an'ireny tsika sao de hoe atao latsaka ny anarantsika
mila rahantsika tsara mihitsiny hatrany amin'ny numéro karapanondro mety ho disoina sy ny sisa momba atsika tena mila mailo sika araky ny tena filomarika ravalomana zay itondrantsika n'le adevitra teo debite fetra ho toy an'izay misaotra ny faniry mihitsy a nitondra fanamafisana makasika an'izay hoe fisoratana anarana anatin'ny lisitry ny mpifidy zay fa ny toromarika omeny ny avatia nivo birao politika am'tika Madagasikara zay tarihan'ny président Ravalomanana de izao miantso atsika manamafy am'ty antso efa natao ty isoratra anarana ho an'ny olom-pirenena rehetra feno taona 20 taona no miakatra de tsy idirako priany ao anatin'izay hoe fisoratana anarana fa ny zavatra ho takitsika kosa dia zay moa ny anarana tamin'ny malagasy zay ny fa kosa tsy fiteny fa falo de misy teny eo nenena zay vao misy kosa zay a fa ny takitsika le atyle zany va fampitaitsika aty semba kely fantatra fa ny zavatra ho takitsika kosa ao anatin'izay a rehefa vita zany lay fanamarinana nylay anarantsika hoe tsy misy diso koa numéro karapanondro indrindrandrindra dia tsy manao sini iny kaie iny tsika iny takelaka iny raha tsy hitatsika fa marina avokoa zany rehetrarehetrany tadio tsara fa misy takelaka telo iny carnet anaovana fanisana iny ny ray amin'iny a dia mipetraka ao atsika tsy maintsy voasiniha n'lay agent recenseur raha ny tena izy ary izy iny a tokony voamariny ny agent électoral fa tsy misy nefa zay a satria zay defa zay nge defa ataoko hoe tsy natateraka an'le andraiky sady le seni tsy misy maninona ny tsy misy satria tsy nisy resaka akory a zay mety ho tambo-karama ho an'ireo agent électoral ireo de tsy mahagaga raha tsy manaraka ny agent recenseur eny a ireo agent électoral ireo zay ny amin'iny dia anjaranao misy takelaka telo iateo a nalaiko sariny a sary nitehiriziko atao anaty telefona satria efa tena nandalo tao aminay tokoa izany mpanisy izany teny fokotany misy anay teny nalaiko sary le original de akoatry ny fangalana sary a nitakinao am'izay a le takelaka anankiray a am'ireny a mba ho tehirizitsika anaporofona fa efa nisoratra anarany isika ho ao anatin'ny lisitry ny mpifidy ka sanatry ny vava ladiny lela misy ny mety fahadisona ny ananonanonany mety nisy ny latsaka any na mety misy ny dola makota na kajikajy masiso any ambadika any tsy ampidirana ny anaratsika efa manana nylay takelaka manam-pirofo fa voasoratra tokony voasoratra hoe anaratsika de ady tsy vita de za de efa milaza zay a ary tsy manao sinitsika aloha raha tsy marina tsara ny Zay mihitsy. zaresana Tsy manao araky ny tena voasoratra ao anatin'ny Zay karapanorotsika Zay tsy mihitsy. manao sinitsika raha tsy ara-dalàna tsara mihitsy voasoratra ao ary tsisy latsaka depute fetra Zay mihitsy. ny anaran'ny olona raisiny ny indrindrandrindra le numéro ana karapanondro io na ny anarana ihany koa aza na ny anarana. tsy tokony misy litera latsaka zay indrindra tsy tokony misy hoe litera tena fanampy famadika zay indrindra na mifamadika fa araky ny filarany a ao anaty karapanondronao a zay mitovy amin'ny mety filarany tany anaty sora-piakonana sy ny kopina aterahana de izay atakio lay taratasy exemplaire anjarany olona ny soratra anarana iny exemplaire iny dia ho avy ny fotoana asitika confrontation sanatry ny vava fa zay ny teneniko eto hoe raha ohatra matsy tsy rairay ohatra mba nisy ray ohatra teto tanana rivoreny vohatra de mety nyle feritsika na anankiray tany amin'ny boribory tany fahadimy tsy tafiditra tao a ny andreo a olo-pirenena zay tokony hifidy a fa raha ohatra kosa misy amapolo ny amanjato ny amina fokotany ray de efa mampiomana anareo izay fa tsy anaiky izay teneny namana teto zay teo i deputera Mbosalama sy ny namana hafa ny teny hoe voanareo indre mandeha zay a de tsy maninona izay no atao hoe vendrana de izay no atao hoe diso voanareo fanondrony zay fa nandefitra zay ma tsy zay vo le tena izy de izay mihitsy no adala sy ketrina fa tsy ho voanareo fanotelony itsony izay zay sady tsy vendrana no tsy adala nefa niaritra de mampiomana izay a tsy hoeke anay zany ary vahoaka reo tsy anaiky anjanitry ny vahoaka malagasy maro anisa aleo andeha amin'ny ara-dalàna ozy ny ana zay andeha amin'ny la vérité zao no mo fiteniny Zay. eny Miakamy amin'ny tanàna. tanàna bandibandy ny Andeha amin'ny la vérité io, ah. zay mihitsy aloha andeha am'izay io a dia tsisy romoromo nareo am'izay fotoana zay a saraka tsisy maratra amin'ny fitondrana zay aloha tsy orina fa nangalarinareo ranga io zay mbola tsy resy lahatra angehatreto fa nandefitra izay e ohatra an'izay ny amin'iny ka inona ny antony zany rehetrarehetra zany na mana faniry ary ivadiatsika amina loha hevitra hafa ny antony zany de araky ny tenitsika tany ambolohany hoe tsy niomana hitondro reo olonireo ary manarak'izay manao andriamanitra tsy misy ohatrany hoe tena raha izay moa tsy ny epitako makany am'le hoe inona ara moa anahoana ny tim am'izao fotoana satria ny tim de efa voalaza teto foana hoe miomana hiatrika fifidianana efa manomboka mampiofana ho ary miomana aka fandresena hibata fandresena matoa manao politika ny atoko tim
de miomana zay libata fandresena ary atrika ny fifidianana rehetra zay ho tanterana eto am'ty firenena fifidianana madio madio zay tsisy daola makota zay indrindra miomana hitondra firenena zay le tsy ananany reto olona mpitondro reto de ao anatin'zany a nisy zany a ny fampiofanana ny tanterahana tamin'iny herinandro iny nisy solotena avy any amin'ny faritany a anakoroa zany faritany anakoroa zay nitanterahana tany amin'ny zay nanatanterahana azy tany moa zany tsy de tena idiran'ny mpiaino sy ndrala fa lazainy fa hoe zao de mikonikonina za tsy mikonikonina nininona tsy mikonikonina fanonganam-panjakana fa mampiofana am'ilay fiomanana andray ny fitantanana ny firenena amin'ny ambaratoka-pitondrana rehetra misy eto marina ny tena oatre anatsoatsy a amin'ny taona aviny de ny fifidianana filoam-pirenena fa na izany aza tsy andry ny am'izay le mety ho andraikitra eny anivon'ny faritra eny anivon'ny faritany eny anivona mety ministera eny anivona ambaratonga mpitantanana sy fahefana hafa isa-tsokajiny ihany a de efa miomana an'zany ny atokotiako madagasikara ary tao anatin'zany ho iaho teo a no nitondrana fampiofanana ireo mpampiofana ny fampizarana traikefa ny fampizarana fahalalana tamin'izy ireo ary ihany koa no ny fampizarana sy fanamafisana izay foto-kevitra ijoron'ny atoko a voalohany indrindra ny idéologie zay zany no ny fampiresahana tamin'ireo solotena ny tanora sy tompona andraikitra avy any amin'ny faritra ireo tao anatin'zany ihany koa ny fametrahana fampizarana ihany koa ny am'izay le hoe inona no tena tanjony zany atoko tiako madagasikara zany dia ndresahana tao ihany koa ny atao hoe teny filamatra ny atao de tsy inona moa fa ny hoe amboariny lalana hatreto aloha satria ny teny filamatra mety rehefa ho vita satria mino fa rehefa tavaverina somatsara eo amin'ny fitondrana ny kandida zay ho toanany tiako madagasikara de ho vita zany lalan'zany matoko ianareo ary nisy niady mafy am'zany izahay itsoan'ny eto an-tananarivo ihany sanatria madagasikara iray manontolo ho ezahany zany ary atao lara-pamena satria araky ny teniko teo teny filamatry ny atokotiako madagasikara zany ny akoatra zay ndray ny am'resaka hoe tanjona de ny tanjony de ny hoe ny ananganana firenena vanona efa fantatry ny rehetra zay ao anatin'lay hira fanevanay moa zany a gobakoba-tanana ihany koa any bodo izay mihirany zany a hira fanevy zany dia misy an'izay ho araky ny teniko teo hoe anangana firenena vanona ao ihany koa voaresaka tao any foto-kevitra ijoron'ny atoko de ny idéologie zany dia iny moa zany tsy valaparako fa nyresaka fampandrotrona amin'ny akapobeny fampitaizana na atao hoe démocratie chrétienne ary ny resaka tiako hitondrana fanampim-panazavana ny mahakasika an'izay amin'ny akapobeny any ny finoana rahantsika rehetra eto na kristiana io na slamo na boudisme ina dia miorona amin'ny akapobeny amina resaka hoe zavatra tsara manana tanjona tsara sy ny fampandrotrona tsy amin'ny aranofo ihany fa amin'resaka ara-panahy ihany koa za kory tsy mpitory teny fa zay zavatra hoe dikan'izay ny tiako atokavana am'zay de tsy manavaka mihitsy zany atoko tiako madagasikara zany araky ny ezahana ny voizina tamin'ireny taona 20 satria voaporofo am'izao fotoana zao fa atoko tsy mpanavaka zany mahazo fanatona aminay anareo manatona ny any abelera any amin'ny foibenay sy any am'ireo tompona andraikitra any amin'ny faritany any amin'ny faritra any amin'ny commune any amin'ny fokotany misy anareo manerana ny madagasikara ianareo raha maniry hiditra ary raisina tanandro midanadana ho anareo midanadana ho anareo ny varavaran'ny atoko tiako madagasikara fa rehefa ao anatiny isika dia mifampife inona no antony tsy maintsy mifampife isika satria samy ny voaka tany amina tokantrano nanana ny fitaizana azy avy raha izay samy ny voaka tany amina fiarahamonina no taizana fiarahamonina na mety tany anivona fikambanana na tany anivona fiangonana na fikambanana inona na fikambanana rehefa tonga isika de misy ny zavatra iraisantsika rehefa ao tsy sanatria anao jadona akory ny atoko timma fa misy ny tanjony iraisana rehefa tonga ao misy ny fifampifezana indrindrandrindra rehefa mahazo toerana mahazo andraikitra anao tony hoe olom-boafidy sy olom-bafam-bahoaka be ny tanàna mpanolotsaina ny tanàna na andreny vohatra io na ambany vohatra tsy maintsy mametraka an'izay tsika raha ho an'ny olom-boafidy de misy ny atao hoe ligne de parti sy ny ligne de conduite ary ny fitsipika akapobeny izay efa ny akapoben'lay izy de voaresaka ao anatin'lay statut na le atao amin'ny teny malagasy hoe fitsipim-pitondrana izay ny atsipriany sy ny fomba fanatanterahana azy dia voaresaka ao anaty règlement intérieur na ny atao hoe fitsipika anatiny voaresaka ao zany rehetrarehetra zany inona ny mahatonga satria iverinako kely eo an'reto mpitondra ankehitriny reto ao izy ao de garabatsaoana ao izy ao karazana vovonana sy antoko sy fikambanana maro tafaraka ao anatin'zany
vovonana misy azy plateforme zany tsy misy tsy nipetraka hatrany amboalohany izay le hoe fampatsahivana hoe inona ny fampifehezantsika tokony ho modely sy ohatra tsara tsika eo anatreha amin'ny vahoaka tany de fa nandringa ilay fiarahana nandeha ny fotoana nandeha ny ariary ny samy mandeha samy mitady nandeha ny fifampiarovana nandeha ny zavatra tsy araky ny lalàna rehetrarehetra nandeha ny fanapara-pahefana dia rehefa samy manao ty zavatra tsy mety de lasa mifampiaro sisa ao anatin'izay zavatra tsy rariny sy tsy ara-dalàna zay de inona ny afarany zao a zava-misy iainantsika ankehitriny zao a satria ary izay indrindra zay ny mahampiavaka ny ty atoko ty ma tsy sanatria andoka be fahataniny atoko fa mety misy ny lesoka olombelona ihany mila manana disiplinina mila manana manaja an'izay na iza de manaja an'izay disiplinina na fifampifezana fitsipika ato anatin'izay na iza ho iaho na iza tsy afaka miteny zay tianao teneny ianao a rehefa mifanohatra amin'ny hevitra na lalana efa nysoritany atoko iny hoe ianareo solombavam-bahoaka tsy azonareo atao no miteny an'izao hoe izahay a ianao akanjo ohatra ho asanatry isalotra tsy ny loko loranjy akory ny ratsina ny volomboasary fa raha andeha izay ka isafisy eny sady anao le marika zay afantarana andrareo le manao le ohatr'zao iny zany le ve iny dia ianao nefa solombavam-bahoaka lany tamin'ny anarany atoko de nidikan'izay ianao a aloha tonga de itsina ny resaka manala teny ianao tsy izy tsony ianao tsy miaraka aminay itsony ianao alohan'ny mety hitondranana raha iny anivon'ny fitsaranavy momba ny lalam-pandrenana toy izany koa ny hafa raha misy ny fanambarana efa atao ka miteny izahay hoe io rafitry ny seny io na io rafitra io fandrafetana ny mpikambana ao anatin'izany fitsaranavy momba ny lalam-pandrenana zany namana faniry de atseketsika fa tena mba takina ny anovana zany rafitra any mba ho tena olona tsy miandany no ao anatin'izany satria miariary loatra ny mety ho fiandanin'ireo amin'ny famoahana ny voka-pifidianana manaraka de raha ianao no milaza fa solombavam-bahoaka ianao lany tamin'ny anaran'tiky Madagasikara avelao am'izao io de tena mandika manitsakitsaka manao tsinitsinina lay fitsipika ifampifezana ianao mety aminao mikisaka ihany koa miala tsy anisany izy tsony ianao ary tsy anisany namana itsony io vita foana ny ao aratsona ekena ny ao anatin'ny atoko aratsona ao le disiplinina tiako resahana fireny dia ampahafantarina zay ho a le fampiofanana nentina teo nampitahin'ireo tamindreo le zandry zanaka de mbola ho avy keo ny an'ny vehivavy ho avy keo ny fampifanana vehivavy zay iarahantsika rehetra malala fa maro anisa mihoatra ny 500 isanjato ny mpifidy satria maro anisa noho ny lehilahy zany eo anivon'ny fiarahamonina zay zany mahakasika ny hoe zavatra anisan'ny resana tany fa fanampiny tao ihany koa de ohatra ny mpampianatra moa tsika isaorana manana ny andriamatompo profesora Toutso honorable voafidy tao amin'ny boriboritany fahinana nitondra ny atao éducation politique tao anatin'izay ihany koa no nyresahany ny éducation citoyenne na izay le fanabeazana ara-politika sy ny fanabeazana olo-pirenena satria manana didy am'zany ny atoko politika nyresahana atao zany anisan'ny resahan'ny président Ravalomanana atao ihany koa sy ny tompona andraikitra atao anivon'ny bureau politika sy ireo zay nandray anjara fitenenana ny resaka leadership zay ananany tarika ny atokonay fahalalana mihoatra noho ny akamaroan'ny olona mihitsy ary efa miporofono tamin'ny lalana ny diaviny zany zay resaka leadership zay satria raha mpitondra ianao tsy maintsy toteny ianao tsy maintsy manana mahay mandresy rahatra ianao manana karisma ianao izy ny teny frantsay ianao koa nefa tena manana zay le autodiscipline sy feteny ianao amin'ny zavatra maro samy rehetrarehetra any ny resahana atao daholo ka de miantso atsika ho atsika zay maniry irotsaka fa tsy sanatria manao ranony kopy izay ka tonga namana vao mavomavo fa misokatra ho anareo ny varavara ny tiako Madagasikara iarahantsika mampandroso an'ity firenena ity eo araky ny teniko teo zay le hoe zay antony mahatonga atsika ao anatin'izao situation misy zao dia tsy mba nisy tao anatin'ny reto mpitondra ankehitriny sy ireo mpanarady azy rehetra izay fifampifehezandray fa de samy nandeha samy mitady hoe ateo dia zao miafara am'izao fahorim-bahoaka tsy roa matany izao dia nitsotsorona daholo ny zavatra rehetra fa alohan'ny ohatra anao ny amerenako ny fitenenana namina faniry dia zay nitsotsorona zay de aka ohatra ray satria nisy olona zay ny teny tamiko hoe zao nge ozy izy député ny zavatra tena fomba fijeriko an'ity fanatsotsorany fitondram-panjakana ny
na hoe tetikasy io na asa ho tanterahany io ny veriny fa atao claquement de doigt ohatroary io de vita ireny izy aiza vaiza zao ny téléphérique zay zany ny fanontaniana petrany tampoka zany nge va resaka tsy isy zany efa miteny an'zany tsika ny resaka an'zany tsika teto am'ty fandarany ty zavatra tsy ho vitany zany zao izy vao tonga saina natao zay ampandaninana zany tao anivony ihany na tsy tao anaty tetibola ara tao anivony antemera-pirenena natao zay ampandaninana zany teo anivony filankevitry ny tanàna Antananarivo aiza le izy am'zao tsika miteny zao de eo le izy manao hoe eo le teny lera namany zay manao hoe no everiny filoha-pirenena foatra manangana Sovaly de Bois zany hoe ametraka téléphérique izany hoe transport par câble izany everiny foatra ny anao Sovaly de Bois de zao le izy de io fa fabaraka ndray mitsanga menatra fa la ny enatra izy fizika te-alala fa mbola ho avina io fa mpanantenana io ito eto ry piano jaina fa mbola amorona io mbola amorona ny mpiaraka fa somary nangingina aloha izy mianakafy tatato somary tsy de tena nanao faneho-kevitra politika satria tena hoe hoainina faran'zay zokiny silaka ozy fitenin'ny tanora tena efa afa-baraka ozy fiteny tena malaza azy raha fiteny tena hoe tsy fiteny-boto tsy fiteny hoe familiena argo fa tena hoe afa-baraka ary nanala baraka la firenena malagasy sy ny malagasy manontolo zay namana faniry de inona no azo anampianatra iny fotoana efa mandroso betsaka ny zavatra efandraisandro betsaka ny tiany resahana fa aloha veriko any amin'ny namana faniry zay tena manaiky mihitsy tompony famakafakana ary tompony mahay le namana faniry am'le fahafoizatena ny ato am'ty tsisy resaka vola ato vola posy menga oay tsaroko zay faniry zany olona ny tonga taty Antananarivo zany niatrika fiofanana fa samy laza aminareo izahay fa ny anto tena ary ny antoka posy to ny fanaonay ato am'tiako Madagasikara tsisy andaina vola ny ato fa ny zavatra tanjona de akoatra ny resaka hoe fakana fahefana amin'ny alalan'ny fifidianany iriry any fa mba ho tombotsoan'ny maro anisa sy ny vahoaka maro anisa dia eo miara mandeha miara mizotra makany am'zany fampandrosantsika fa tsy misy hoe vidim-bola eto akory tsy misy tambazana amina t-shirt eto na tambazana amin'ny resaka hoe fampanantenana eto fa mandeha am'la verity ozy ianao teo tena mandeha amin'ny resaka finiavana sy faharesen-dahatra fa afa le tim fa zay akory tsy midika fa le tim malemilemy le tim fasana be ozy fiteny raha le tsy miteny le tim aona amle fiteniny faniry azy hoe manaiky tangenam-bozina na le mandefidefitra lava tsia ho an'ny tombotsoa imbonana sy ny malagasy fa ijoroana io hatramy farany io ary ady tsy vita ho amin'ny fomba fitenik'io zay afa raha ilaina koa zany de tairitsika rehefa ohatra ka fa aza atao tonga am'zany re sika ary aza manaiky tratra farany enjereandrihatra eo ianareo tompona andraikitra manao tao foana ireo manao baiko tsy araky ny tokony izy efa ivelany fahefanananareo zay vao faritry ny lalàna tokony ho anareo dikan'zay mampamoahanareo any amin'ny fitsarana amin'ny fotoana iverenany atao hoe tanytandalàna na état de droit eto am'ty fireneny ty namana faniry mazava tsara ny tondrany ny député fetra ny adevitra zay niaraka tamintsika teo ny anamafisana azy satria misy miantso marobe moatsika zay mahatonga mitsanga amin'ny toetra io député fetra dia misy miantso avy any andilamena any zao misy miantso atsika de misy miantso atsika koa ny sahatavy any akaiky mivavatenina any misy an'izay de ny namana ny vavatenina koa tena tsy adina no vakopakopa tanana ry veve zany any atsena reo dilon marobe any atsena volo mananjary koa le atsena volo de misy miantso antsika tena mare zay tena mitady fomba mihitsy azona ny miara-manonja ny etsy Andramasina député fetra zany de tena manaraka atsika mihitsy ny Andramasina mivatana marobe zany ianareo era Madagasikara tena mavelo be vata rolahy izy mifitenena zay fa ny tiako amafisina satria efa mandeha de mandeha fotoana averintsika tsara foana zany amin'ny hoe zava-dehibe isika zany zay tena hoe tofoka leo diso fanantenana kivy mijaly ary tena hoe misedra ny tserany aina ary miaina zavatra tsy nyainana tram'izay natany tany noho izao fitondrany zao zay meritreritra fa tsy tokony iverina tsony zao fitondrany zao de zava-dehibe amintsika ny misoratra anarana ao anaty lisitry mpifidy zay zany tena ataovy asa de mila mifampitapitan'izay tsika araky ny zavatra ndresantsika teo de jerevo tsara mihitsiny ny anarantsika tsy misy latsaka dia ny
nomerao any kara-panondrotsika tsy misy latsaka zay isika vao manosony tsara zany a am'lay fanamarina zany de takitsika iny takelaka iny iny a zay a ho mariky ny fanamarina fa mety ho ampiasaitsika koa amin'ny vanim-potoana tokony ampiasaina azy ireny takelaka reny zava-dehibe zany a izay hoe fahafahantsika misoratra anarina anatin'ny lisitry mifidy satria rehefa tonga ny fotoana ahafahantsika mampiasa am'izay lay adiditsika lay devoirantsika maolo-pirenenantsika dia mazava ho azy mila voasoratra anatin'ny lisym-pifidianantsika de tonga ny am'le tenyilay mpanadiady mpandinika fiarahamonina ny am'le hoe latsabato fanasazina zany ny zavatra hitranga am'zany fotoana andrany fampetratsika foana le fahimalona aloha miaraka am'izay fisoratana anara zay tilitilio jerijereo tazatazano ny manodidina zay ataony le mpanisa mpifidy na ataon'ny président fokotany raha ohatra ka mitady anao dola makota sy izay rehetra mivezivezy sy izay mety satria zany koa député fetra na azontsika fanamarina be da be hoe misy makalista hafahafa koa ngeozy izy any am'le any fokotany any ka zay zany mila mijery tsara tsika satria de ao anatin'le makalista tahaka ny namana tery-panefy ny teny an'izay sa tanety izay de ny aminy hoe tambazana inona moa ty hoe tosika hafameno de manoratroratra anarana sy nomero kara-panono mila mailo asika raiso fotsiny reny fafataro zay manapaka am'fanira hoe raiso zay fanampiana meny fa misorata anarana de fataro izay hitanao fa kandida amin'ny fotoana mpifidianana amoaka antsika anatin'izao fahasahiranana sy fantrano zao zafady fanitotena tsy arotro zay mifanampy sady mifameno teny roa tena fampiankina manko zany mifanampy sy mifameno zany fa ny amaram-paranako azy de ohatran'izao zany ny amin'ny hoe ny mponina eto Madagasikara dia asokajino anatin'le population jeune zany na hoe mponina tanora de eto zany a no amezanay ny afatra ho atsika rehetra zay maheno anty fantanina miara-manonja zay miparitaka era Madagasikara ity ataovy asa ihany koa akoatran'le listantsika teo ny mampahafantatra andreo tanora taty aorina zay nyrezahana ny diabolisena ny filomarika Ravalomanana zay noezahana no pitena tamin'ny lafiny serasera ary noezahana mihitsiny zany ny takomana ny zava-bita amin'ny filomarika Ravalomanana nandritry ny fotoana nitondrana satria amin'ny akabeana anatin'izay population jeune zay dia ny génération 2000 zany ny tena betsaka hifidy ao anatin'ny population jeune zany hoe reo teraka taty amin'ny taona 2000 ka ho an'izay teraka tamin'ny taona 2000 tena 2000 mihitsy ty resahako ty zany a dia raha taona 2020 sy 2000 ao anatin'ny fanoratana anarana izy zao dia 2020 taona raha ohatra izy amin'ny herintaona 320 sy 2000 dia 320 taona zany zay teraka tamin'ny taona 2000 ia de nytiako atongavana am'izay ao anatin'le hoe satria reto olona reto dia tamin'ny 2019 ny tonga teo amin'ny fanjakana 2018 izy reo a nanomana an'lay fahafahana mahazo an'lay gouvernement de consensus de niditra tamin'le doublan zany hoe mety mbola tsy vorosaina tsara isika 20 taona 2018 2019 7 taona de mety fohy fahafantarantsika satria tamin'ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020 nitondran'ny président Marc Ravalomanana de mbola 2 taona 4 taona 7 taona isika tamin'izany zany fa anjaranareo anjarantsika ray aman-dreny anjarany rehetra mampita andreo tanora rehetra amin'izao fotoana izao ny zava-bita ny filomarika Ravalomanana ny zavatra ny ainana nandritry n'izany hoe fahatsaram-piainana sy fomba fitantanana ny firenena zay tena zava-dehibe zay satria député fetra de zao nofafana tamin'ny 2020 daholo le fahatsarany Madagasikara satria ny repère raisitsika tsika tsy maka repère mihoatra tamin'ny 2008 de misy toenkely 2009 lisy telo volana fa iny moa zany efa krizy nanomboka janvier de atsantsika décembre 2008 lizy tsara ny fiainana Madagasikara ary eo daholo ny statistika no mandeha ka zava-dehibe ny fampitana zany député fetra amaranantsika ny fandarana amarana anazy dia taorinany reny fanambarana nataon'ny mpianatra sy ny mpampianatra teny amin'ny université reny izay nitondra tsikera mavavay ho an'ny fitondram-panjakana tamin'ny alala ministerany angovo sy ny jirama noho izay le kototoa sy ny zavatra maizimaizina tena maizina ao anatin'ny fitantanany zany ka tena hoe manipy any naty afo le vola tsy mba tsipy any amin'ny varavarankely zay ny tiako tenena de manao antso ho atsika ho anareo moa zany fa tsy tsika ho anareo ho an'ireo mana-pahaizana malagasy
fotoana zao ijoroana tony nataondreny mivatana sonotry ny tany ao mifanananareo fahalalana reo traikefa mifanananareo fanondrina tsara ny am'izay tena mba hoe amoahana an'izao fireneny zao a am'izao fahantrana lalina misy azy ao dia izao sahy mijoro a milaza manambara ny zavatra tsy mety ary manoro an'izao mpitondro zao a mba ilimitena ny dega sisa hoy aho fomba fiteniko tety zay a mba ilimitena ny dega mba hamerana lay fahavoazana mba tsy ohatra lavitra noho izao ny fahavoazana lay firenena sy ny fahantrany vahoaka zao mantsy ny mampalelo ao anatiny vitsivitsy lay miteny fa mampirisika aho araky ny teniko teo atsy a misy tsy mahazo ny karamany atsy vao mba mitaky ny tambo karamany a de nyroahana tony tao amin'ny staty ao ny misy mitaky ny vatsim-pianarany ao misy mitaky ny zony amin'ny fomba tsotra sy arak'izay faritany lalàna ho zony de tonga de roahana sy menasena de zay ny mahatonga amin'ny teny hoe maranako azy a tena manao antso aminareo sahy mijoro a toy izany any konsony mbavambaoka milaza ny zavatra tsy mety a dia mba ilimiteny ho ihany dega teo ka dia ao anatin'izay no ametrahako a ny veloma mandrapiresaka mandrapitafa ary mankasitraka indrindra amin'ny tsy fahafoizanareo a ny fanarahana an'izao fandarana eto amin'ny MBS zao ny miara-manody zany tiako ambary zany sy ny radio mada 100.8 ka dia anatin'izany ny itondrana ny firaritso sy ny firaritso atsika rehetrarehetra ny amin'ny fotoana manaraka indray a samy tsara tompoko lahy sy tompoko vavy eny ary de makasitraka ny tonton motsika makasitraka ny Roberto miadamanana de irina moa zany mazava ho azy a de ny député fetra zay voafidy tetsy amin'ny boribory tany fahadimy mampanantena antsika rapitso a solombavam-baoaka fa ny ara-dalana amintsika fa isy vaovao zay hivahiny eto rapitso misy trangam-baovao ngeza be fantatsika zay nisy teto amin'ny firenena de ho resahany zay ao anatin'ny vahiny zay iara-dalana amintsika rapitso a dia eto zany de efa mampiomana sady ao anatin'ny fanarahantsika fanjohitsika ny miara-manonja MBS Radio Mata makasitraka ny namana teknisiany eto amin'ny MBS sy any amin'ny Radio Mata tokolasy tokovavy misaotra indrindra ry olo-pirenena nde isika andraindraikitra dian'izao ho avy isan-tokantrano ny agent recenseur anadiady marina antsika rehetra izay feno taona ary anome taratasy manamarina fa voaisa tokoa isika afaka manamarina izany rehefa mivoaka ny lisitry ny mpifidy any amin'ny bureau ny fokotany misy anao olo-pirenena ao olo-pirenena anao olo-pirenena isika dia ary andray andraikitra lisy mpividianana marina sy madio no tanjona